Isaorantsika hatrany Andriamanitra noho ny nanomezany antsika andro vaovao amin'izao alakamisy 4 novambra 2024 zao dia hiaraka indray zantsika atao anatin'ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MPS Androsipatrana sy ny Radio Mada ary arahanao ihany koa amin'ny alalan'ireo tambazotra serasera isatsokajiny. Ny voalohany teny aloha dia manantitra ny araba ombampirarintso ho antsika mianakavy. Araba tsy misy anavahana io fa na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia miaraba anao ny Miara Manonja. Ao anatin'izay araba izay dia arabaina manokana ny malagasy manaraka amin'ny Miara Manonja any Ekosy. Misy malagasy any ary manaraka tsara mihitsy any Miara Manonja amin'ny alalan'ny YouTube Miara Manonja miainga eto amin'ny MPS eto Androsipatrana sy ny Radio Mada araka ny nambara teo. Singanina manokana ireny teratany malagasy ireny satria araka ny efa tenenombenomben dia hoe na inona zavatra mitranga any Madagasikara araka ny ambaran'ireo teratany malagasy any ampitan'ny ranomasina dia iainanay ihany koa, mamolivoly ny ao anatinay ao, marary ny fonay rehefa maheno hoe mahantra ny malagasy, fadiranovana ny malagasy, tsy mihinan-kanina ny malagasy, tsy miaina-pahatoniana ny malagasy fa dia amin'ny taintainin-dava noho ny tsy fandriam-pahalemana izay miatra amin'ny malagasy any Madagasikara. Hoy ireo teratany malagasy any ampitan'ny ranomasina dia miatra aminay ihany koa. Izay no mahatonga ny hoe iray vatsy, iray aina, isika mianakavy. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ny ity ndray mitorangitya dia toy ny mazatra ihany eo ny famakavakana sy ny fitondrana fanazavana momba ny raharaham-pirenena izay tsy maintsy resahana dia eo ny namana faniry razafimanantany, eo ihany koa ny solombavambahoaka izay isehatra eto amin'ity fandaran'ity. Efa tazako zao ny solombavambahoaka Rabekijana izay voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Parafaravola, manakambary izy amin'ny toetra rà izay hitany hoe mila fanazavana amin'ny eto amin'ity firenena ity, indrindra ny tontolo ambanivohitra satria izany Parafaravola izany dia manana ny toerany manokana eo amin'ny fiainan'ny Madagasikara iray manontolo ary santionany amina distrika anankiray eto Madagasikara. Fa akoatran'izay 4 novambra ny daty anio nitsingerenan'ny naterahan'ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Tsy maintsy tenenina zany satria na inona zavatra nitranga teto amin'ny firenena dia ray aman-dreny be ny malagasy sy nametraka ny tantarany sy ny anarany teto amin'ny firenena izany Didier Ratsiraka izany, ka dia tsy ahivontsika ny momba izay fahatserovana no atao hoe azo ilazana azy izany satria tsy azo lalovam-potsiny ny momban'ny izany. Akoatran'izay dia misy ny fampazevana ny 420 ora hoentin'ny namana faniry razafimanantany mialohan'ny idirana amin'ireo lafikefitra maro samihafa. Mirabanao faniry Ndawary. Eny ary dia miraba ny Rina Rabe Mananjara, miraba ny teknisiantsika, miraba ny solombavambahoaka Rabekijana Soloferia izay voafidy tao amin'ny distrika na Parafaravola izay ara-dalana amintsika amin'ny rahalahy rehefa avy eo Rina Rabe Mananjara. Isika ny andafony rika rehetra any naizanaiza toerana misy atsika dia miaraba antsika zany manjoy hatrany ity fandarina mamitsika loatra ity. Maro dia maro ny afatra voaraintsika Rina ary dia misaotra era-po era-tsaina mihitsy ny amin'ny fakasitrahana, ny famporosiana, ny fankahirezana avy amintsika mianakavy zany ny amin'ity fandarana ity. Ianareo ny ampitan-dranomasina moa zany tena mielipatrana manerina amin'izao tontolo izao mihitsy dia tena saro-piaro, tena manaraka mihitsy ny amin'ny fizotra ny fandarantsika sy ny zavatra ambara ny fandarantsika dia isaorana satria tena mahavelo bevata mihitsy ny maray an'ireny famporosiana, fakasitrahana izay alefantsika ireny. Misy ihany koa tsy afenina zany ny fitondrana n'ireo endrika
tolo-kevitra avy amintsika ny amin'ny hanatsarana ny fandarana ny côté teknika moa zany tena matetika hitarainantsika zany de mikarikevitra ny am'izay tsy mora miatrika na lafin-javatra ohatran'izao satria mandray atsika Madagasikara ray manontolo amin'ny alalan'ireo station locale ny MBS any antoerana zany de eo moa zany fomba fampitana azy izay en simultané zany fa eo ihany koa zany lafi ny ara teknika na ny eto atoerana raha dia mandalo indraindray le passage n'le toetrandro matetika ihany koa tsy na amin'ny fitaovantsika misy ny efa somary antitrantitra kely dia le amortissement moa zany mandeha eo foana zany de mitarika ireny zavatra ireny zany tsy fahazoantsika tsara ny fandarantsika fa eo ihany koa eo ihany koa tsy lavina ny hoe etraketraka kely any ambadika any satria manelingelina ny sasany zavatra ambarantsika sy ny fandarantsika zay iarahana mifandrimbona dia tsy lavitra zany rehetrarehetra zany fa zany de veritsika hoe raisitsika foana ho positif zany satria matoatsika sakatsakanana matoatsika atatao ohatr' zany atao zay fomba anelingelenana atsika dia marina amin'ny zavatra iveritsikatsika fa ifampizarantsika amin'ny vahoaka malagasy ary hijoroantsika dia apetratsika ny an-damosiny zany fa tsy de ametrahantsika akoriny de hoe saina lavitra zany fa io moa hoe tsy le tsatokazo mijoro eo amin'ny sampanandalana akory no misakana atsika tsy emitra fa mampisaina atsika andiniky zany am'izay tokony hizorantsika de zay no ataontsika zany eto anivon'ny fandarantsika izany efa natsidiky rina arabe mananjara teo ny hoe datin'ny 4 novambra raha tantara zany dia 4 novambra 1977 dia tamin'ny heritaona zany no nodimandry aloha zany ny amiral Dideratsiraka teo amin'ny fa 4 taonany fa raha ny tsaroana amin'ty androan'ity 4 novambra 2024 dia 5 taona ny amiral Dideratsiraka izy moa zany de efa nandao atsika ary nasitrika eny amin'ny fasan'ny mahery fo eny mausolée eny Ambohitsaina ny amiraly miezaka mampatsiahy zany itsika satria ray aman-dreny be teto amin'ny firenena izy filoha teo aloha ary fatatsika manamboninahitra lehibe teo anivon'ny tafika malagasy satria dia ny vondrokery an-dranomasina nano nisy azy ary nanomboka taty amin'ny capitaine de frégate azy no nanana andraikitra izy dia attaché de cabinet eo anivon'ny ambassade zany Madagasikara tany Frantsa dia niakatra zany teo anivon'ny fanjakana malagasy zay hoe na ministry ny raharambahiny azy fa mialohan'izay teo anelanelan'izay de anisan'ny baiko ro sambo piady teto Madagasikara izy zao moa zany tsisy tsony zay sambo piady zay fa anisan'ny baiko an'izany tsika ny amiral tamin'ny fotoanandro marobe ro sambo zay tsarony rehetra tao anatin'izany ny mailaka ny tolom-piavotana sy ny sisa zany fa zany moa tantara zany resantsika zany rehefa avy ministry ny raharambahiny izy atao anatin'ny gouvernementa zay tany amin'ny taona 2017 tanoany de niaraka tamin'ny topola Risaka Tsimanjava niaraka tamin'ny topola Zafy Albert zay filoham-pirenena teo aloha niaraka tamin'ny général Soja ihany koa tao anatin'izany gouvernementa izany niaraka tamin'ny topola Rakotovahiny Emmanuel zany rehetrarehetra zany eny topola sy topokovavy de tao anatin'ny gouvernementa iray avokoa tamin'ny fotoanandro zay napafana ny raha teto Madagasikara tany amin'ny taona 70 tanoany zany 700 dia fatatsika tsara ny taty amin'ny taona 5 nandray amin'ny 770 dia napandany lalam-panorenana izy ary tao anatin'izay no nampifandraikany an'ilay bokomena hitondrany an'ilay republika faharoa zany ao anatin'izay hoe révolution socialiste zay dia nanomboka teo no filoham-pirenena ny amiraly Dideratsiraka izany tantara zany fa mba hanotsahivitsika ihany satria raha aman-dreny be teto amin'ny firenena izy ary namorona ny antoko ny révolution malagasy zay niova ho andro sy rihana eto manavitra ny Madagasikara taty aoriana ary nipetraka tany amin'ny fokotany commune district rehetra tany ny tsarony resa rehefa miresaka ny amiral Dideratsiraka isika de ny hoe firaisam-pokotany ny hoe fivondronana
zany ny tsaroany rehetra satria ny firaisam-pokotany dia commune na arrondissement ary ny fivondronana moa zany ny commune fa ny firaisam-pokotany dia arrondissement zany fa ny fivondronana dia commune arak'izay ahafantarantsika azy am'izao fotoana zao. Tsaroany rehetra ihany koa le hoe sekoly fanabeazana fototra, ny CEG, ny lycée isaky ny faritany rehetra, ny université amin'ny renivohim-paritany enina zay antipijoroana sy anisan'ny sasara ny filoha dideratsiraka tamin'ny fotoan'andro tamin'ny fomba tantanany sy nitondrany ny firenena izany. Miezaka mahatsiaro an'izany satria isika de miombona ary mampiombona mandrakariva ary miezaka ihany koa mametraka reo ray aman-dreny zay verina fa nitondra ny anjara birikiny ho an'ny ty firenena ity azontsika resahany zany satria inona no tiatsika ambaran'izany de mametraka tsika ny mahazava-dehibe zay endriky ny fampiavana pirenena izay na inona zavatra resahana eto anivon'ny firenena de fototra lehibe zany ary izay mahafototra lehibe zany reny ray aman-dreny rehetrarehetra teo aloha reny dia nanana an'izay fahatsoram-po nitondrana amin'ny firenena izay ka tsy nametraka mihitsy le hoe esprit revanchard ary tsy nametraka mihitsy ny amin'ny hoe hanao tantely afa-drakotra ny firenena fa mba nieritreritra ihany ny amin'ny hoe ahoana no avin'ny taranaka malagasy any arena rehetra any. Zany moa dia anaovantsika fampitsaivana kely tsotsotra ao anatin'izay minitra vitsy izay iverintsika fa de andry ampiadanana ny filoha dideratsiraka izany. Akoatr'izay ny vaovao lehibe nisongadina atao anatin'ny 420 ora rina arabe mananjara dia ny vaovao lehibe aloha zany teo nivo ny antoko tiako Madagasikara dia ny nahazony zany antoko tiako Madagasikara izany filohan'ny vondrona parlementaire vaovao satria moa ny fandaminana naty zany dia nanana ny fomba nametrahana izay filohan'ny vondrona vaovao zay ny eo anivo ny antoko tiako Madagasikara ho an'ireo solombavambaoka izany ka ity moa zany rehefa ny an'ny hafa no miketriketrika de tsy de be resaka fa ny eo anivon'ny antoko Madagasikara tena misy manaraka mihitsy amina lopy ohatr' zao somaso mihitsy inona ny ataony time manao redynamisation any amin'ny fokotany omaly zao ny député feny de teny be tongolo teny nanao redynamisation, ny député Rambosalama Emilien dia ho an'ny Anosipatrana Tsinanana, Ouest Mananjary, Kazoto Maro maromaro fokotany zay hotsahevitsika rehefa aveo akoatra ny redynamisation nakany amin'ny faritany rehetrarehetra de misy manara-maso mihitsy inona indray ny ataon'ilay tima de misafidy filohan'ny vondrona parlementaire omaly zay tokony efa tamin'ny heriny fa ho an'ny fandaminana naty dia nahemotra zany omaly zay satria ny filoha teo aloha moa zany dia nametra pelana ny antony dia ny amin'ny hoe fahatsapany maromaro eo adidy amanandraikitra zay sahany izy raha teoko moa dia any amin'ny district Antsirabe de hoe aleo fa mba anao fandaminana vaovao tsika fa mba homenany namana indray ny andraikitra ho amin'izay vonina dia candidat tokana no nirotsaka tamin'izany filohan'ny vondrona izany tena ao anatin'ny resaka demokrasia anaty mihitsy ny antoko tiako Madagasikara tsy hoe nisafidy vidiana fotsiny na nitendritendrena fotsiny samy'izy ireo zany fa ndao mba anaovana fifidianana isika samysika le izy de tao anatin'izay satria ny endrika zany demokrasia zany moa de zay mahazo vato be indrindra no mandresa ny candidat raha teo tokana dia nahazo vato be indrindra zany ny candidat Fetra Rahalamozafimbololona zay izy ihany koa moa natolotro solomavamboaka zany tamin'ity fifidianana ity nisy nanao vato fotsy telo fa nisy koa ny vato maty satria efa zatra ny député amin'le candidat Bogosy amin'le député Bogosy oui député Fetra sy ny sisa de ho an'ny sasany de lasa vato maty moa reny tsy olana zany fa ny nahazo vato be indrindra zay izy candidat tokana tao anatin'izay satria sady tratra ny quorum no tonga reo député 510 no tao anatin'izay ihany koa dia nanjaka zay hoe fifampiresahana anaty ho an'ireo solombavambaoka izay misy any resaka inina voizina fa io moa zany amin'le hoe matanjaka ny antoko tiako Madagasikara ry na eo ihany koa le hoe manelingelina ny sasany foana zay fihetsika zavatra ataon'ny antoko tiako Madagasikara dia misy misitositona laky losy ihany reny adevitra samy hafa ireny fa izany angambany de ozytsika hoe tsy de tena omentsika importance be zany adevitra zany fa lomma qu'il faut à la place qu'il faut fotsiny tiatsika nenanazy ny député Fetra Rahalamozafimbololona dia tany amin'ny taona 2022 no anisany
nisehatra voalohany tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara député fetra zany ary mpitarika ny Fokotim tao anatin'ny Fokotany anala mahitsy cité zany anala mahitsy cité zany de zay boribory tany fahadimy misy an'zany ny anala mahitsy de misy karazany roa izy raha ho amin'ny famaritana ao anatin'ilay fitsinjarany ny Fokotany 7 Fokotany 7 Fokotany boribory tany fahadimy de misy ny atao hoe anala mahitsy tanàna de misy ny anala mahitsy cité fa misy ihany koa ny anala mahitsy karera fa iny moa zany dia ny anala mahitsy tanàna sy cité no tena mamaritra zany le Fokotany anatin'ny boribory tany fahadimy de Fokotim mananomboka tany izy ary taty amin'ny taona 2020 raha ny mombamomba ny député fetra zany dia efa nanana andraikitra teo anivon'izany distim zany ary nandrafitra sy nandrindra mihitsy ary ny team teto Antananarivo renivohitra taoriny reny zavatra mamayvay be fanonganam-panjakana 7 reny de fatatsika fa somary ny piripirina somary nangatsitsika ny antoko tiako Madagasikara dia nandray antanana nanodina izany niaraka tamin'ireo mpikatroka team zay mbola afaka nijoro sy nafanafo amin'izany ny teto Antananarivo renivohitra dia anisany nitarika an'izany ny député fetra moa zany ary dia distim izy araka ny fatatsika zany taty aoriana zany ny atao hoe distim dia anisany mpikambana ao anatin'ny team district fa tena mpitarika ihany koa ny team ao anatin'ny boribory tany fahadimy ary dia voafidy ho anisan'ireo mpanolontsaina munisipaly zay niaraka tamin'ny ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra dia nieny lalao Ravalomanana tamin'ny taona 2012 ary tamin'ny taona 2012 izy dia voafidy solom-bava-moaka Madagasikara ho amin'ny boribory tany fahadimy ary dia izao zany zay filohan'ny vondrona parlementaire amin'ny antoko tiako Madagasikara mandeha amin'ny antanatohatra ry tompon'andraikitry ny antoko tiako Madagasikara ary zay le nresantsika hoe voavolavola ara-potikevitra voavolavola araky ny anjara asany ny ainga taty amin'ny fototra taty amin'ny bazy mihitsiny zany antoko tiako Madagasikara sy ireo olon-dehibe ao anatin'izany antoko Madagasikara antoko tiako Madagasikara izany ary de fomba fitentsika moa hoe nanomboka nametaka fisy teny amin'ny toerana samihafa teny de le mitondra megafone na ny amin'ny Fokotany manao fanentanana de le mizara circulaire na mizara fiatsona fivoriana etsero sy ny sisa reny de université ny fomba fanaovana politika reny any amin'ireny ny famolavolana olona ho tonga mpanao politika izany ary de ray amin'izany zany solomamoaka ny resantsika zay nomeny ireo député maro anisa zany andraikitra ao anatin'izay fitantanana ny vondrona parlementaire izany isaorana ny solomamoaka ny Madagasikara José zay nitazona izany andraikitra izany teo aloha ary dia mampita indray zany amin'ireo namana ty aorinany hoe raisondray ry zalahy ny andraikitra fa mbola betsaka ny zavatra ataotsika hiatrehana ity raharaham-pirenena ity ary dia zay moa no hoe candidat tokana safidin'ireo maro anisa tao anatin'izay fifidianana zay nitaterahana omaly zay resahan'ny sasany ny antoko tiako Madagasikara satria izy hoe alalopy vao mandeha ny redynamisation mandeha ny birao politika any Andramasina amin'izao fotoana zao ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara de efa misy manaramaso mihitsy ny hoe inona indray nataony zalahy de lasa aiza ry zalahy de mihetsika koa ry narabe mananjara ny solombavam-boaka sy ny sisa de efa manaramaso ny président Ravalomanana moa tsy vitany hoe arahamaso fa tena sakanana mihitsy eny amin'izay toerana ledy hoe président Ravalomanana dahoary nareo raha naraka ditongotra hiaraka amiko fa tsy olana de nanaraka mpitandro ny filaminana ry narabe mananjara teny amin'iny lalam-pirenena faharoa fa mbola ao anatin'ilay heriny tsara mihitsy ny filoha marika Ravalomanana manoloana izany akoatran'izay ny any amin'ny faritany moa de mihetsika ny any ivelany ihany koa de mihetsika ny mpanohana amin'ny filoha marika Ravalomanana ary de amin'ny sabotsy zao lay fionandehibe any Orléans Lamotte Beuvron nanaovana azy mbola resantsika rehefa aveo miaraka amin'ny sport riny fa zay nytitsika ho tenenina hoe mandroso sy miaina sy matanjaka ny ty atoko tiako Madagasikara ty de rehefa ho avy eo zao député Rabekijana de hiresaka amintsika ny hoe hinona ihany koa ny hetsika zay efa homakomany ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny district misy azy sy zany aloatra mangory zany satria lina amin'izany vaovao amin'izany antoko sy ny zava-misy any amin'ity faritra aloatra mangory ity isika mbola antoko tiako Madagasikara ihany zany hoe ny olon'ny antoko moa zany le izy marimarina kokoa ry narabe mananjara zay misongadiny eo amin'ny sehatra rehetra moa zany ny olon'ny antoko ary miezaka ihany koa zany makandraikitra amin'ny mahasolombavambahoaka azy dia ny vaovao lehibe
faharoa zany a dia lasa io maraina vao mangiran-dratsy io ny azo any Glasgow ao anatin'ilay fivorian'ny COP26 a ny solombavam-bahoaka avy amin'ny anteny miaram-pirenena malagasy ka ny député Mamy Rabenirina zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika any Ambohidratrimo ary questour fahatelo eo anivon'ny Assemblée nationale no nitarika izany délégation izany telo menada izy ireo no solombavam-bahoaka miatrika ity fivorian'ny parlementaire zay rehefa misy ny fivorian-dehibe ny COP na ny conférence des partis de ity moa zany hoe 26e édition na andian'ny fahaenina amby roapolo zany hoe efa nanomboka tamin'ny taona 577 no nisy an'ny fivoriana momba ny tontolo iainana maneran-tany na conférence des partis zany de ao anatin'izay ny solotena mpanjakana mpanantanteraka ny solotena ny mpanao lalàna ny anteny miaram-pirenena misy ihany koa avy amin'ny vondrona sivily sy ny sisa Rina Rabe Mananjara dia mizara roa mazava tsara ny fivoriana hatramin'izay ny fivorian'ny mpanantanteraka de iny mazava be de reo filohana androm-panjakana reo filoham-pirenena sy filoham-panjakana zay manko aoka apetratsika mazava tsara hoe misy ny président de la république fa misy ihany koa mety hoe chef d'état na lehibeana mpanjakana zany noho ny zava-misy ohatra ao anatina firenena de mety ho lehibe filoham-panjakana fotsiny ny antsona azy fa misy tena hoe filoham-pirenena na filohan'ny republika zany de reny moa matetika zany rehefa tsy afaka le filoham-pirenena na ny filoham-panjakana de mandefa ny solotenany izy prime ministre na sahala am'zany zany hiatrika ny fivoriana ka amty any Royaume-Uni ty fitambaran'ireo firenena zay mivondrona ao anatin'ilay anglisy io zany fa any Ekosy ny anaovana na Scotland any Glasgow de mizara roa ny fivoriana ataon'ny mpanantanteraka de fivoriana ataon'ny parlementaire zany ao anatin'le union interparlementaire no anatanterahana izany ka ny député Mamy Rabenirina raha teo de ao anatin'ilay solombavam-bahoaka mifandray amin'ny asan'ny anteny miaram-pirenena amin'zareo britanika amin'ny anglisy dia anisany tsara fitotana ihany koa zao fivoriam-be lehibe zao satria hiram-panjakana izy hiraky ny anteny miaram-pirenena izy manatrika an'ity fivoriana ity miaraka amin'ny solombavam-bahoaka tovavy iray avy any Atsimatsinanana sy ny solombavam-bahoaka tanora iray avy any amin'ny distrika Nanosy-Beanala no miara-dalana aminy izy telo menadaka ny député Mamy Rabenirina zany questora fahatelo no lehibean'ny délégation am'ty fivoriana ity maritra andro maromaro zay fivoriana zay fa ny tena hifatoan'ny adevitra Rina Rabe Mananjara dia ny ahitany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny afanan'ny tany dia ny ahitany no tena resahana betsaka ao anatin'izao adevitra zao na ny sécheresse zany ka isika de manaka ambara betsaka am'izany mihitsy no an'ny solotena malagasy satria ao anatin'ilay hoe kere any atsimo am'izao fotoana zao misy fandraisany amin'ny tontolo iainana ny ahitany sy ny famina na ny kere any atsimo nosy ary de hitondra ny heviny manoloana izany ny parlementa malagasy zay miatrika fivoriana ho an'ireo parlementaire manerana an'izao tontolo zao manatrika ity fivoriana any amin'ny COP26 Glasgow ity zany akoatran'izay dia efa andinika sahady izy ireo ny amin'ny hoe inona ny fanapahan-kevitra mety ho raisin'ny mpanantanteraka raisin'ireo lehibe na fanjakana eto ambonin'ny tany zay manantanteraka an'izany fivoriana izany zay mivondrona ao anatin'ny Nations Unies moa io endrim-pivoriana io zany fa avy amin'izy ireo ny nivoan'ity conférence des partis ty zany na le hoe COP fa misy andehany moa manaraka azy ka efa maminavina ny amin'ny endriky ny adevitra sy ny hoe inona ny zavatra hotinapaka ahoana ny andraikitry ny parlementaire manoloana zany rehetrarehetra zany satria fatatsika fa mpanao lalàna moa zany ny parlementaire dia efa maminavina am'izay amin'ny andraikitra tandrify azy ireo sy ny amin'ny hoe inona no tokony ho aporo entin'ireo parlementaire manoloana zay fanapahan-kevitra na résolution tapaka amin'ity fivorian'ny COP26 any Glasgow zay
ilany avy aty am'ireo mpanatanteraka izay de tena andrasantsika tokoa ny vokatra ho azo avy am'izany fa raha ny vaovao samy hafa ihany koa dia mety hanao visite de courtoisie amin'ny fanjakana ao a Grande Bretagne zany ny solombavambaoka mamy Rapendrina am'izao diany izao akoatran'izay ihany koa dia mety anana anjara fitenenana sy fanazava-kevitra izy mety panelista ao anatiny dia adevitra sy fionandehibe ity dikan'izany mivoaka ny sary Madagasikara fa misy tompona ndraikitra misy député misy parlementaire zay misolo tena Madagasikara telo menada zay tarihan'ny député mamy Rapendrina any an-toerana ary mampiseho an'izay endriky Madagasikara sy ny fahavonona Madagasikara zay hiady amin'ny fahampitehan'ny tontolo iainana zay ary hametraka an'izay hoe fiverenana zany tontolo iainana mba ho azo iainana izany de iena 200 ny hafanana sy ny fahampitena raha ny eritreritra zany ho an'ity fivorinana ny conférence des partis ity Rina Arabe Mananjara moa rehefa aveo mbola anakambara ao am'izany raha rehetra izany fa zay no azo lazaintsika hoe nisongadina akoatr'izay Rina tsika miresaka COP 26 mbola misy ala may ihany any antimena any am'izao fotoana zao ary nampalahelo to anatin'le adevitra moa zany de hoe nisy mpanao gazety nanao ny asany dia nisy tompona ndraiky mpanjakana tany atoerana tany Menabe tany dia naka ny fitaovan'ilay mpanao gazety de nandraran'ilay mpanao gazety tsy akasary zany nefa ny vaovao de mivoaka ihany raha mivoaka eny anivon'ny ainao manjery rehetra sy ny fahamoam-baovao rehetra am'izao fotoana izao mampalahelo ny trangan-javatra tahaka izany misy inina fenina ve kanefa raha ny sary sy ny vaovao efa miparitaka zany de maromaro ihany amina hektara zany alamay any antimena zany zay tena ao anatin'ny fahasimbany tontolo iainana sy le hoe inona daholo zao lafin-javatra may sy mirehatrafo eto anivon'ny firenena izay fa hitondrantsika adevitra Rina rehefa aveo ny tontolo nyty resaka jirama ity efa nisy fotoana ny député fetra raha lamizafombololona tamin'ny anjarana tamin'ny fandaharantsika dia ny resaka le misy prime de performance mandendeha ary midangana zay tsisy eo anivon'ny orinasa jirama de mivoaka am'izao fotoana zao lay adevitra ary misy taratasy manamarina zay eny anivon'ny tambajotra sosialy eny miresaka izany prime exceptionnel izany tsy mandiso ary tsy manamarina amin'ny vaovao ny eo anivon'ny jirama fa de hoe hanokatra fanadiadiana ny amin'ny antony mivoahany zany taratasy izany horesantsika eo zay rehefa aveo arakaraky ny fotoana samihafa zany fa izay aloha ngambana ny am'tinana ny 420 raha Rina Arabe Mananjara ny am'ty adevitra sy zavatra fampiresantsika ity fa tsy tafaradalana amintsika zany androany alakamisy ny député mamy Rapendrina eto amin'ny fandarantsika satria saka alakamisy moa zany no anjarany no izay hoe andraikitra lehibe zay misolo tena ny parlemanta malagasy any amin'ny fivorian'ny COP 26 izy sy ireo délégation zay tariany zany ka tsy afaka mandray anjara miaraka amintsika fa ny solombavambaoka na parafaravola de efa miomana sy miaino zany ianareo any faritra loatra mangory fa ho avy député Rabekijana iaraka amintsika rehefa aveo zay angambana no famitinana ny 420 ransongadina Rina fa aveliko aminao ndray io zany satria ianao mbola manakambara de andray any député Rabekijana ianao rehefa aveo iverineo ihany tenako ya sotra ny fanira zafy manantany nitondran'izay atao hoe famitinana ny 420 raha izay tsy azo lalovana fotsiny zany fa tsy maintsy ampahafantarina antsika mianakafy satria maninona satria betsaka ny zavatra tokony ho fantatry ny olom-pirenena kanefa tsy ampahafantarina azy fa ny Miara Manonja tahaka antony miainga eto amin'ny MPS ny Radio Mada dia mameno aloha an'izay tsy feno izay mameno an'izay zavatra tokony ho fantatsika nefa tsy fantatsika na tsy ampahafantarina atsika mihitsy ary mitondra ihany koa ny tsikera izay atsikera mahitsy mitondra any amin'ny fanatsarana izany toizantsika kely le resaka député mamy Rapendrina teo araka ny tenen'ny faniry moa zany de hoe efa andalana izy makany a Glasgow any Ekosy any miatrika an'ity fivoriana maneran-tany momba ny tontolo iainana ity ny parlemanta tompoko na ny député zany ao anatiny ihany koa ny sénateur zay no atao hoe parlemanta dia manana andraikitra lehibe amin'ny toejavatra tahaka antony amin'ny fahefana mpanao lalàna azy
raha mandeha zany ny COP 26 raha ho antsika eto Madagasikara dia ny délégation notarian'ny filoham-pirenena zany hoe eo amin'ny fahefana mpanantanteraka na ny exécutif no natao tamtam natao ny filazana mafy be amin'ny resaka communication hoe hiatrika ny COP 26 fahefana mpanantanteraka. Fa hoy ny mpikarakara ny fivoriana raisam-pirenena tamin'ny COP 26 manao hoe tsy ny mpanantanteraka ihany fa ny mpanao lalàna ihany keo dia omena sehatra eo amin'izay raharaha izay. Zao mantsy ny tia natongavana. Mety tsy hitovy ny fomba fahitany ny fahefana mpanao lalàna na ny parlementaire sy ny fahitany ny fahefana mpanantanteraka ao amina firenena anankiray momba ny atao hoe fampitehany tontolo iainana raha tsy resakitsika afa-tsy ny eto Madagasikara. Ny délégation izay nitarihan'ny filoham-pirenena malagasy nandeha tany Glasgow Écosse izay niatrika fivoriana dia manana fomba fijeriny izy amin'ny resaka hoe fampitehany tontolo iainana eto Madagasikara. Io zany zao nisy fekevitra lehibe hoe mandra-pahatonga ny amin'ny taona 2024 tsy dia haritra intsony zany dia tena hoe mijanona ny déforestation na ny fandripahana ny ala dia laza ny exécutif teto Madagasikara zany miatrika an'io fivoriana io hoe zao dia zao mihitsy dia efa raisina ny andraikitra fa tsy andreny zany 2030 zany tsara zany tsisy mandahan'izany mihitsy. Fa manahoana ilay toe-javatra izay nitranga teto Madagasikara momba ny fampitehan'ny tontolo iainana tao anatin'ny 10 taona, tao anatin'ny 2012 taona izany. Fa ny hoe niazakazahana zany dia hoe atao izay hoe tena hoe andraisana andraikitra aloha ka hatramin'izay taona mifanesy zay aiza ny andraikitra izay no raisina zany. Io zao vao teo ny tenenina hoe misy alama indray any ambadimbadika any mbola eto Madagasikara setroka eroa tena ny olona voan'ny asma ny ankizy amin'ny alina sady mafana be tsy matory no tratra n'ilay setroka ihany koa dia tena manahirana izany ka gaga rehefa tonga any amin'ny fivoriana raisam-pirenena any dia ohatrany hoe milaza foana hoe ohatran'ny paradisa ny eto Madagasikara. Fa ity zany zao ty COP 26 ty dia mandeha any ny délégation parlementaire tarihan'ny député Mamra Bendrina voafita amin'ny alalany tika Madagasikara atao Ambohidratrimo heverina tsara mihitsy fa anana ny fomba fijeriny izy amin'ny tena zava-misy marina amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana eto Madagasikara ka amin'ny mampanao lalàna azy dia heverina fa dia hoe misy zany ny atao hoe fomba fijeriny ampifandraisana mampanao lalàna azy amin'ny sy ny délégation izay ataritany mandeha any Écosse ihany ny amin'ny hoe lalàna toninina no tena mety eto Madagasikara zany amin'ity fiarovana ny tontolo iainana fanampitehana tontolo iainana zany aloha raha ny tena izy aloha dia criminel zany fanapahana ala any anatina valan-javaboary na bois de rose io na ebene io na ebenite io na inona koa moa le lafo be anankiray ry palissandre izay mampimenimena mpanao fanaka amin'izao fotoana izao fa tena tsy mizara raha mahita amin'ny fanaovana fanaka satria tsy mipetraka ny bonne gestion amin'ny resaka ressource naturelle eto Madagasikara dia izany zany no mila jerena. Isika eto Madagasikara tsy hoe tsy misy lalàna amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa manao atao hoe tapimaso fotsiny dia lalàna be dia be eto Madagasikara fa ny fampiarana azy no misy atao hoe mizana tsindrinila misy atao hoe tena mpiarana ny lalàna dia misy safosafona fotsiny any ambadika any dia any dia tsita profond zany ireo mifisiny ny fanondranana ny zavaboary izay voaro mandeha makany velany profond zany ny fisiny ny fanimbana ny ala profond zany ny fanapahana bois de rose profond zany ny fambolena zavatra tsy tokony ambolena ny anatina valan-javaboary voaro satria maninona satria tsy ampiarina araka ny tokony izy izay hoe lalàna izay fa dia misy mieritreritra foana hoe ambony lalàna dia mpanao trafika moa zany dia betsaka mihitsy eto Madagasikara ka izay hoe zavatra tsy niteneniny délégation mpanantanteraka any
any Ekosy dia everina fa dia ovakinina mpanitsilana hoentin'ny délégation parlementaire tarihan'ny député Mambra Bendrina rehefa tonga any Ekosy any ary Britanika tompoko dia anisan'ny fanjakana izy man tsy firenena fa fanjakana anisan'ny fanjakana tena piaro ny tontolo iainana eo ihany koa moa ny Allemanina dia tena sarotiny amin'izay ary dia ny député Mambra Bendrina mahay teny anglisy tsara tsy mila interprety ifakahazo tsara zany ny resaka ary ho azony any toerana tsara mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara tsezasezatsiatra tsy maintsy tenenina zay mba hahatonga antsika tsy ho tompotra miono amin'ny toe-javatra zany hoe ny zavatra miseho eto Madagasikara na resaka tontolo iainana io na toe-karena io na resaka zon'olombelona io na resaka sosialy io dia mila fantatry izao tontolo izao mba tsy sinny atao hoe fieveran-diso ka mahatonga ny sasany hoe isehoseho etosero hoe tena mahavita sy ny sisa kanefa tsy de arak'izay ny tena zavatra amin'seho mialohany tena ndraitsantsika ny député Rabekijana 2 minitra fotsiny dia resantsika kely momba nyty resaka Facebook ty inga Mark Zuckerberg izay namorona amin'ny Facebook Mark Zuckerberg moa no tena anarany dia nanapa-kevitra izy efa fantatsika ihany moa zany fa misy koa mbola tsy marika hoe ovana ny anaran'ity Facebook ty atao hoe Meta efa tsy aritra tsony io fa manahirana be zany ny resaka Facebook io tsy eto Madagasikara ihany fa manera-tany entsika resaka cybercriminalité entsika resaka compte fake entsika ny atao hoe fanombana fiainan'olona misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina sy ny sisa kanefa tsy zany no nieritreretan'ny Mark Zuckerberg an'izay hoe tambajotra serasera zay fa tena hoe atao hitondra any amin'ny fampandrosoana mivadika zavatra hafa mihitsy le izy rehefa soina zany ny fandehan'ny raharaha ary sika malagasy manokana de tia miserasera tia miresaka zay mampiavaka malagasy zay tia maneho hevitra tsara zany fa faneho-kevitra makany amin'ny mahasoa no tena katsahana inona nefa ny zavatra amin'seho any amin'ny resaka fanombana fiainan'olona any amin'ny resaka fanompanompi edy sinsia satria le fo zany no mibaiko de tsy voafehy intsony tsy mipetraka intsony le etika sy déontologie an'ilay Facebook ka lasa misy ny atao hoe remise en question any amin'ny mpamorona azy de tsy zany fa i Mark Zuckerberg zany izy koa moa fa tena miara ny fanadiadina mihitsy hoe fa moa ty zavatra ty to tena lasa misy fetraka amin'ny manerana an'izao tontolo zao ary tena misy olona mihitsy tompoko tsy izy amin'ny maha-olombelona azy no atao hoe mife an'ilay zavatra zay teneny zany ao anatin'ny Facebook fa tena lasa hoe le Facebook no mife azy nefa ny tokony isika olombelona no mife an'ilay fitaovana materialy fa tsy ilay fitaovana no lasa mife antsika dia lasa ohatrany hoe ondrakondrafana zany le olona rehefa tsy misy an'le izy kanefa tsy tokony ho zay fa ny olombelona no tokony ife an'io ka raha ivadika ho lasa ho Meta zany no anaran'ny Facebook atsoatsy de heverina fa ipetraka kokoa ny sécurité ipetraka amin'izay ny tsy fahafahana ny sasany manao an'ireny compte fake ireny zany dia hoe mipetraka ao anatina sécurité mazava tsara ny tsy ampitaona mety tsy afaka manao an'io sy satria lasa misy dérapage any ananina any ny olona ampitaona aza moa manao dérapage vao maika moa fa ny tsy ampitaona ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa miaramba ny député Rabekijana tonga eto amin'ny Miara Manonja indray ianao moa tsy vahiny fa atao hoe vahiny tompotrano raha izay no ilazana azy efa mpisehatra foana efa tompotrano efa tompo-tanàna mahafantatra ny fandehanan-javatra rehetrarehetra fa miarabanao aloha miaraba namana rina amin'ny fandraisana eto amin'ity fandarana Miara Manonja zay anisany akafizin'ny vahoaka manerana Madagasikara indrindrandrindra ny any velany ary miaraba ny namana faniry koa zay nanentana sy nampiaina ty Miara Manonja ty anareo mirahalahy zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena sy indrindrandrindra amin'ny fiainan'ny atoko politika tiako Madagasikara zay fisiny ty fandarana Miara Manonja ty nangatana de engany ka de sakatsakana rehetrarehetra mba ho
ho voavady indradrindra ndresaka satellite any amin'ny Canal Plus sy ny namana zay zany tena hoe ady tokony hojerena ary izay eo amin'ny Assemblée nationale moa dia miezaka anaitra an'ireo tompon'andraikitra mpanatanteraka zay manam-pikasana ny isakatsakana nyty resaka fandarana Miara Manonja ty satria io ny tara hafatra ny hoe misy ny demokrasia ary io resaka ity radio Miara Manonja sy ny télé Miara Manonja tia amin'ny MBS de tena anisan'ny ankafizin'ny vahoaka malagasy mihitsy any ambany ravinahitra rehetra ame proof kely momba zay atao hoe zay moa le atao hoe feedback manaona ny feedback ny Miara Manonja any anaty rany Miara Manonja zao dia vonaheny fotsiny ve hoe hiakatra plateau indray ny député Rabekijana de tena faly daholo hoe iteniny zava-misy ijery ny fiainan'ny firenena indrindrandrindra le tena maharary mampafantatra n'le vahoaka amin'ny zavatra marary azy zay ny tena tompontsoan'ity fandarana Miara Manonja tia mihoatra ny RNM sy ny télévision hafa fa satria reny manko tsy mampafantatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena ty ohatra kaiky fotsiny zao araka ny voalazan'ny namana Faniry Soteo Faniry Razafy Manatany ny voalazan'ny namana Faniry Razafy Manatany teo dia tsy mampafantatra ny sotonina indray zany le appareil ho an'ireo mpanao gazety izay mijery ny zavatra misy any amin'ny momba le ala may nefa zany tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy zavatra zay ka de ty fandarana Miara Manonja ty indrindrandrindra moa ny MBS any aminay ihany de tena mampiaina tanteraka ary tena misy ambiance le vahoaka mijery sy miaino le MBS ka dia ny angatana de ingany ka de mba hitombo hatrany ny expérience zay anananareo indrindrandrindra ampiaina an'le zava-misy eto amin'ny tany sy tsika rehetra ty ka dia eto dia miara aba ny vahoaka rehetra eto Madagasikara sy indrindrandrindra ny any am-pitan-dranomasina kokoa daholo any amin'ny faritra loatra Mangoro sy any amin'ny faritra loatra indrindrandrindra any amin'ny distrikta Parafaravola izay mieno anty sy mijery anty fandarana Miara Manonja indrindrandrindra amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra zay ny ela zay ny aingana namana mpanao gazety kasika ny fiainany eo amin'ny Assemblée nationale aloha no jerevantsika voalohany satria ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izay zao ka dia nisy moa ny fifidianana izay ho président groupe parlementaire teo nivony atoko tiako Madagasikara ao amin'ny député Tim zany ao nivony Assemblée nationale dia eto dia miara aba ny namana Fetra député Fetra honorable Fetra izay nahazo andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ny solitenany groupe parlementaire izy ny président ny groupe parlementaire ao nivony anteny mera-pirenena izay misy zavatra ngeza be mihitsy satria resaka politika ranondray zay indrindra tsara patsahivina mpanaraka Miara Manonja resaka politika ranondray inona ny tena asan'ny groupe parlementaire raha raisina ohatra ny tiako Madagasikara ao nivony anteny mera-pirenena zany dia misy vondrona parlementaire iray maromaro zany hoe misy mivondrona parlementaire IRD misy mivondrona parlementaire GPR zany hoe tsy miakina ary misy ny sady tsy miakary zany izy ny tsy miakary ary misy ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara izany hoe io groupe parlementaire tiako Madagasikara io de efa nisafidy ho atoko mpanohitra mazava tsara mihitsy ny izay nomeny ny président Marc Ravalomanana ary tena io ny balizy na de vitsy misy 9 izahay eo 9 menada
fa izay 9 kosa de mampiseho mihitsy hoe manana amin'ny maizy azy izay ao nivon'ny anteny mera-pirenena ka dia noho ny fandaminana dia misaotra betsaka ny honorable député José izay voafidy tany amin'ny distrikana Tsirabe faharoa izy ny tantana ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara io teo aloha ary de natao omaly ny fifidianana dia ifetra moa zany de honorable fetra no président itantana an'le groupe parlementaire tiako Madagasikara nanomboka omalika dia miaraba ny namana fetra zany izay itantana an'io antoko tiako Madagasikara ao anivon'ny anteny mera-pirenena io. Ya, zany moa zava-dehibe tsy azo hoe andalovana fotsiny fa mila ho fatatsika satria zany tiako Madagasikara zany dia antoko manana ny maizy azy indrindra araka ny tenen'ny député Rabekijana teo hoe manohatra be dia be ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity ary de tena rehefa jerenao zany dia tena mitodika any amin'ny mpanohatra amin'ny mason'ny akamaroany ny olom-pirenena amin'izao fotoan'izao manoloana ny tsy fitezan-draharaha eto amin'ny firenena. Manarak'izay député Rabekijana manakambary ianao amina sehatra fa tonga de omeko anao sehatra. Ia, resaka national. Raha tonga teto Tananarivo nanomboka tamin'ny talata de betsaka ny menimenina mikasika jirama ary tsy eto Tananarivo rery fa manerana ny Madagasikara indrindrandrindra any amin'ny distrikna Faravola de ny fahatapahany matetika an'io jirama io betsaka mandray fitezay moa amin'ny masolom-bavambahoaka ny Madagasikara anay de tsy maintsy mihaino feno vahoaka mitaraina reo vahoaka reo hoe simba ny frigidaire simba ny appareil rehetrarehetra izay mandeha amin'ny alalan'ny courant na eto Tananarivo zany na ny ivelan'ny Tananarivo eto dia manaitra ny tompon'andraikitra ao anivon'ny jirama fa tena mitaraina ny vahoaka mikasika ny resaka courant izay tsy ara-dalàna tapaka tsy miaina nefa no fanjiro miakatra ny fahasimban'ny fitaovana ao an-trano misimba vokatra ny fahatapahany matetika fahatapatapahany matetika milatsaka le voltage na mampiasa stabilisateur ary ny ao tsy matosika an'iny fa dia simba daholo ka dia raha tsy tsotra indray reo vahoaka reo ngamba tsy hitany tompon'andraikitra izay resaka jirama zay ka zay no mikasika ny resaka jirama ka le jirama mihitsy any amin'ny marary jirama mihitsy marary ka zay ny tena problème namana rina tsy tsapandry zareo tompon'andraikitra mihitsy hoe misy zavatra marary le vahoaka izay misy fiatraikany any amin'ny fameloma-tena amin'ny vahoaka io resaka fahatapahany io jirama io. Ya, zay ny resaka jirama izy io moa tena manahirana tokoa amin'izao fotoan'izao efa miteny momba an'io ny banque mondiale efa miteny momba an'io ny société civile efa miteny momba an'io jirama io ny mpanao politika efa mitaraina ny isa-tokantrano amin'ity resaka jirama ty fa io ihany izy io mbola tsy hita ihany zay tena hoe fandehany solona ny tompon'andraikitra ka atao atsika io ihany le resaka jirama hatraminy hoe tapaka ny jiro dia tapaka ny fitaovana any amin'ny hôpital tamin'le nampamay be ny Covid dia maty le olona dia olona fotsiny maty amin'ireny sationany fotsiny ndao ara toiziny indray ara ny fanazavany député Rabekijana satria mbola misy eloha hevitra hafa ihany koa dia ao anivon'ny anteny mera-pirenena ihany moa no resahana teo dia androany riva mikasika ny misy proposition de loi izay atolotry ny solombavam-bahoaka voninahitsy Jean Eugène inona le izy mikasika ny resaka dépôt de médicaments sy ny pharmacie ny zava-misy tsara fantatry ny any ambany ravinahitra any satria any tsy misy pharmacie fa misy pharmacie de hoe sorona zany le dépôt manakaiky le pharmacie
nefa ny zavatra tokony ho fantana ary sorana voninahitry Jean Jeune da honorable député voninahitry Jean Jeune satria efa tamin'ny mandana teo aloha izy io ary ny tenako mihitsy no anisan'ny nanakina io tolo-dalàna zay nalefan'ny ministera io hoe anafoanana ny tolo-dalàna alefan'ny député fa ny volavolan-dalàna volavolan-dalàna nalefan'ny gouvernement satria hoe hofoanana le dépôt de médicaments fa le pharmacie no mipetraka zany nefa tsy fantatry ny fitondram-panjakana tsy fantatry ny ministera fa reo dépositaire de médicaments reo ange no miantoka ary mametrosa mihitsy azy an'le vahoaka rehefa tsy ampy ny volany ary ny zavatra tokony atao amin'ny ministera dia formena ampiofanina reo dépositaire de médicaments reo fa tsy hofoanana tanteraka eritrereto fa ny vahoaka any ambany ravinahitra any na amin'ny tanan-dehibe araka de tena miaina tsisy vola tsy ampy ny volany reo dépôt de médicaments afaka mametrosa ary afaka misauve aingana an'ireo vahoaka reo ka androany ariva moa zany no isy famelabelarana ao amin'ny séance plein mikasika an'io resaka dépositaire de médicaments io fa de mino fa ina voasoratra ao anatin'le tolo-dalàna no tenen'ny honorable député voninahitry Jeune hoe mba tsy hofoanana zany le dépôt de médicaments fa isy fanamboarana le tolo-dalàna misy mesure d'accompagnement zany misy mesure momban'ireny zay zany no zavatra ho dininay androany ariva mikasika an'io resaka tolo-dalàna izay nataon'ny voninahitry Jean Jeune io na proposition de loi miresaka an'izay ihany ianao tonga de aty amin'ny resaka fahasalamana mantsy zany sy amin'ny resaka vidim-panafody tonga de itsiko mihitsy ny resaka hoe ahoany ty resaka vidim-panafody ty tsy resaka hoe pharmacie moa izy efa manana fiofanana manokana momba ny asany manana diplôma sy ohatran'izay manana ny mifehy azy izy fa ty misy an'le resaka hoe dépôt de médicament ty mbola zavatra hafa io dia nareo moa zany fa efana mpanao lalàna eto amin'ny firenena de mitodika any aminareo ny momba n'izay fa ty resaka vidim-panafody ty mba tiako anararotana kely amin'ny député Rabekijana zany na ny any ambanivohitra na ny aty an-tanan-dehibe de menimenina gasagaga sika raha mividy fanafody amin'ny atsinjara ny sirop ihany angamba ohatrany tsy afaka atao atsinjarany fa raha mbola hoe pile reny gélule reny le zavatra ohatran'ireny tsy hanonona anarana-panafody eto fa tsy ao anatin'ny etikany journalisme zany fa iarahantsika malany zany fa tena lasa mandeha amin'ny atsinjarany le izy noho ny fahantrany le malagasy aona mba hevitra ao momba an'izay député io moa efa resana foana io fa mehahantra ny malagasy ary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de tsy mijery ny resaka sosialim-bahoaka izy rehefa marary tonga de evasanina ny azy fa ianao fa itsika eto ny vahoaka tsy mandady arina raha vo tsy manam-bola marary de mieritreritra hoe any amin'ny fahafatesana zay satria ny vola entina mividy an'le fanafody tsy manana an'izay na aretina tsy de tena hoe mahery ara fa tokony ho afitra de lasa mitatra le retina ary io zany tsy voametrizen'ny fitondram-panjakana mihitsy ka any amin'ny téléphérique mamaikasika any amin'ny téléphérique any amin'ny terrain manara-penitra any amin'ny eritrereto ngefa miendaenda zareo zaiko mihitsy hoe miendaenda hoe anao hôpitaly manara-penitra nefa ny hôpitaly efa nisy teo tsy voakarakara ny fanaovana an'izay amin'ny toerana ray tsy misy hôpitaly ny tokony anaovana le hôpitaly manara-penitra fa efa le misy hôpitaly ohatra
any aminay Ambatondrazaka tapitanàna tsy tokony any amin'le hôpitaly manara-penitra ny atao fa fanatsarana an'le hôpitaly efa misy fa any amin'le commune tsy misy hôpitaly iny ny tokony anaovana an'le hôpitaly vaovao. Ny tiako atongavana amin'izay dia le vahoaka amina resaka fanafody arak'le voalaza teo any ange anarany fotsiny hoe misy pharmacie ao amin'le hôpitaly fa de le vidim-panafody amin'le pharmacie amin'ny hôpitaly koa de lafo anka raha vao tsy mitondra vola zany le marary nefa ny aretina tsy mifampiera sy ny fianakaviany raha vao tsy mitondra vola ny fianakaviany le marary sy le marary de tena tsy afa manoatra zay no mahatonga le olona tena miatraika any amin'le fahasahiranana ary amin'izao fotoana zao tena any moa tsy miakatra ny any atsa tsy midina ny zay moa fitenina ihany ny atanimbary tsy ny any atsa tsy miakatra ny aty vilan'le olona mimidina tsisy de zay zany ny tena hoe mahatonga ny le olona tena ao anatin'le fahasahiranana mihitsy tsy afa mividy tsy afa manoatra mihitsy zany le olona am'le fahasahiranana le fitondram-panjakana nefa any am'le zavatra any am'le tsy mivonto no otroriny nokitiany fa atao am'le mivoto be ato efa tena efa nana be ato tsy jerevana ohatr'izay zay zany n'izy namanarina fa de tena mampalahelo ny mahazo an'le vahoaka satria miaina ao anatin'le tsy fisina na ndresaka sakafo na ndresaka vola mety fanafody na ndresaka zavatra enti miaina isanandro sahirana le vahoaka. Ya, ka amin'ny resaka fanafody io moa efa iainantsika le izy fa tsy hoe misahatra fironiny eto na hoe andeha iteniteny fahatany eto fa ny fanafody misy karazany moa izy io misy an'ireny le hoe générique misy hoe fanafody tsy générique fa tena hoe am'le misy le original iny tsy dirantsika lalina momba zay fa anjaran'ny dokotera no tompon'andraikitra amin'izany fa le izy zany rehefa marary le olona iainany isan'andro zany rehefa marary le olona de mankany amin'ny dokotera izy de ny andraikitry ny dokotera zany mahita hoe zao ny aretin'ny ty olony ty de manoratra n'lay ordonnance izy de hoe fidio reto fanafody ireto de eo ny ray mbola misy hoe mandritra ny ohatra hoe enin'andro le traitement zany fa le tonga eo amin'ny 3 andro de fa kofina tsisy vola tsony tsy vita ara-dalàna le traitement de le aretina zany tsy tena voatsabo araka ny tokony izy tsy ny dokotera no metsiny am'izay fotoan'izay fa izy ary no metsiny tsy le olona ihany koa satria tsy manana ary izy mba teo salama izy saingy tsy manana fa any amin'ny fitondrana no iantefan'ilay resaka foana na inona tenentsika eto satria taminanao propaganda zareo dia maika ny azo ny vatotsika mpifidy fa le tena haindehibe amin'ty resaka sosialim-bahoaka tya tsy araky ny tokony izy mihitsy fa io resaka fahasalamana sy fanafody io io ny tena hainy ahoana moa no ahafahany ianao no miteny hoe hiakatra zao toy izao sy toy izao ny arikarena nefa vahoaka anao vahoaka marary vahoaka tsy afaka miasa asa manaona zao fahasalamana tatsa zao na debutera peksa tena mahafa ny président Marc Ravalomanana zay indrindra tena io resaka fiainan'le vahoaka any tena jereny raha tsy salama ny vahoaka tsy afaka mamokatra raha tsy misy ety misakafo ny vahoaka tsy afaka mamokatra na ny resaka sécurité ary raha vao mantra tsy lavoloha le vahoaka de tena tsy afaka mamokatra na amokatra ary le vahoaka de le tantsana le vahoaka de mitebiteby am'le resaka tsy fandripalemana ohatra kaiky fotsiny vao atram'izao le olona tsy mbola hita atram'izao efa tamy Alakamisy any am'izay tanàna any ao amin'ny commune rurale Morarano Krom any districtna Parafaravola am'le tanàna atany mafy zay de misy an'izay ngiara dezy zay mpamokatra inona zavatra niatra tamin'ny garadesy tena lasa kidnapen'le olona le ngiara de atramitsika tsy radesy hatram'izao
de ahoana fotsiny de tena mitebiteby be le fianakaviana ary mitaraina ty aminay hoe monsieur le député mba avonjeo fa zao de any am'le resaka kidnapping resaka tsy fandripahalemana any zao ny tena zavatra misy indray any amin'ny ambanivohitra rehetra any mpitandro filaminateur manao zay hoavy fa tsy mahovoka tsony na fitaovana ary izay solom-bavambahoaka nge namana rinany no mba manome miantoka any moyen andreo mpitandro filaminanareo ohatra manome moto automobile ny carburant zay entondreo mpitandro filaminana miasanareo zay tsy tokony anjaranay fa hoe amin'ny maha-olombo fidy aminay fotsiny malahelo izahay ny amin'ny izay zavatra zay ka de le fiaraha-miasa amin'le mpitandro filaminana ny tsy maintsy ezahanay solom-bavam-bahoaka manao eritrereto fa izay nge sady ambulance ny solom-bavam-bahoaka no manao asa mpanatanteraka ndray zany izahay filaminanatondra mararynareo mitondra mpitandro filaminana ny ohatr' zany tena le vahoaka de tsisy hitaraina ny raha tsy aminay solom-bavam-bahoaka izay neny tena maproblème nle ity fitondrana misy am'izao fotoana zao ty ary io tsy io zany mieritreritra reo mpitondra reo hoe mandeha izy ty ka mandeha makaizako zao zava fa izahay matsapa hoe mikoinsa tanteraka izy ty ary io nyolonany président Marc Ravalomanana fa tena hafa mihitsy ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana an'le firenena sy le vahoaka izay eo ambany fiariany fa tena le vahoaka mihitsy ny tena efa mitaraina ary tena efa mitaraina daholo mihitsy vahoaka hoe inona monsieur le député ny zavatra atao ary mitaky ny iverenan'ny président Marc Ravalomanana ny vahoaka am'izao fotoana zao na ao anivony izay solom-bavam-bahoaka ary de miresadresaka an'izany hoe tsy na zareo IRD efa tena sans issue efa hoe tapidalakale hoe inona ny hevitra am'ty satria nareo mifampiresaka izahay eo hoe tsy mandeha ty firenena ty fa varina am'le oeraoera fotsiny le firenena ohatra zao nisy zareo banque mondiale tamin'ny herinandro tonga tany amin'ny faritra loatra nijery akaiky satria mitaraina ny tenako mihitsy ny tena mitaraina isanandro hoe ifotodrafitrasa reo any mikasika amin'ny fambolena de tonga tany banque mondiale tamin'ny herinandroany nijery inona moa ny zavatra taraina ny député Rabekijany isanandro mikasika ny resaka barage reo de ahoana nefa rany le barage nefa nijery akaiky mihitsy zareo hoe le barage ny Samaloto zany na ho asina barage vaovao na io barage ny Samaloto io no occurrena hoatsaraina izay zany ny fihekevitra ka de aty moa 4 hectare moa no tondrale barage Samaloto 7600 hectare eo bebe zany bebe zany ka eritrereto fa 65000 hectare ny any amin'ny districtako ny tanimbary any amin'ny districtako de misy barage 10 izay mialimantodrano 10 izay mamatsy an'ireo tanimbary reo ohatra hoe ny any amin'ny barage Nanono zay misy 9000 hectare de nefa hatram'izao tsika miteny zao tsy mbola misy fanamboarana de azagaga raha sanatry avy ny telo fotsiny orana eo na inefatra de misy tondradrano be ndray de isy fahatolona ndray de isy fahasimbana be ndray hoan'io tanimbary sy ny tanàna ny tanambe drindrandrindra ny zava-misy any io nefa tabatabaiko foana isanandro manaitra andreo tompon'andraikitra ao anatin'ny ministera sy ao anatin'ny fitondram-panjakana jerevonareo akaiky io barage Nanono io barage ao an-tanambe io fa isy fahatolona ndreny io fa miteny foana fa tsisy mihaino namana rida ona député azafady indrindra fantatry ny tatsahany amin'ny faritra loatra ave hoe ny fitondram-panjakana ny tokony anao an'io barage io fantatry ny olona ave zany fantatry ny olona zany tam'ireny le propagande sy ny fantatry ny olona zany fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena nge betsaka indrindra
tany zao ohatrohatra omena 10 hektara ny tanora mihoatra ny 12 taona ao anatin'ny district na Parafaravolo. Aiza moa ny anana amin'ny fitondram-panjakana, aiza nisy tany omena andreo tanora oamboarina zao atram'izao resaka fotsiny oera fotsiny tsy misy fotodrafitrasa vita zany any namanarina indrindra resaka mikasika amin'ny fambolena. De io ny fanometsiny eo indrindra moa ana masolom-bavambahoaka ana tsy maintsy miteniny zava-misy za tsy misorona mihitsy miteny andreo mpanatanteraka reo ndreo ao anatin'ny ministera hoe ijery akaiky andreo zavatra reo fotodrafitrasa izay simba reo. Ohatra zao hoavy ny tao mpambolena afaka tapabolana efa manomboka izy zao ny vidiny zezika tafiakatra trany amin'ny 10,000 4,000 ninona ny zezika chimique NPK ny clou taloha izy io zany takatry ny tatsa tsy takatry ny tatsange zany aiza ny vola entina sy famatsinana izany zavatra zany tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana hoe amaty zezika an-tantsaha. Io moa ndresako tampiasan'ny Banque mondiale tamin'ny herinandro teo hoe tsy any am'le fanomezana volan'le tantsany ny solution ny vahaolana fa le famatsiana zezika sy ny famatsiana masombolo. Aiza ny atankarany tantsaha 3,000 nge zao ny masombolo raiky lao amin'inony io vary nefa any amin'ny 20 kilao na telo raha ohatra ka hoe volovary manaraka za moa tsy tia manara-penitra ty ataontsika hoe volovary manaraka kalitao any amin'ny 20 kilao na 30 kilao no mahavita ny 2 hektara. 2 hektara nefa fa ohatra ka ketsa saritaka izy de any amin'ny 20 kilao no mahavita ny 2 hektara. Zay zavatra zay 3,000 zao ny masombolo 2 kilao. Le tantsaha efa tsisy atokona ntsony zao angeny ny tantsaha efa lany hatramin'ny ambeko zao vitsina fotsiny tantsaha mbola matahiry ambeko satria le vidim-piainana lafo maty daholo ny programme anasan'le tantsaha de eo ny masahirana an'le tantsaha. Ny fanamboarana fotodrafitrasa mikasika amin'ny fambolena any hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsisy zavatra mandeha. 4 Novambra tsika zao 4 Novambra ary fitondrano io zao fa ho 3 taona ny teo zay dinona zany no vitany inona no antenaina io hoe miteninareo hoe tenenina ny fitondrana amboary ty 3 taona izy ny teo gouvernement efa niova tsy fatako impiry nefa zao hiditra ny 2022 de efa any amin'ny fifidianana indray ny eritreretiny ka zay ngeny mahatonga ana miteny hoe le fitondrana am'izao fotoana zao ohatra ny any amin'ny oera foana ny fa le fiatraikany an'le izy any amin'ny vahoaka tsy misy. Ohatra kaiky fotsiny io fahasimban'ny tohodrano nanony io izay mahafahatolona foana izy io isa-taona efa tamin'ny 2 taona no simba efa tamin'ny izy voampetraka teo zany ny simba efa nafahatolona firy ny fotodrafitrasa simba atramitsika miteny zao efa 3 taona zany mbola tsy vita mbola tsy nikitiana io mbola tsy nikitiana mihitsy io fotodrafitrasa simba efa 3 taona. Ohatran'izany ny any Paskely Besimangana zay io lasa manainga zipo 2 manko io ny any aminay any zao efa 3 taona ny simba io fotodrafitrasa io efa niova ny ministra ary io fa nitabatabaiko hoe rehefa tsy hanao zavatra le ministra tokony hiala izy moa izy ny ala iny ho avy ndray ty ministra vaovao asa inona ndray ny zavatra le zavatra aloha mbola tsy miainga hatreto le mbola tsy misy zavatra miaingy izay ngeny zavatra mahagaga amin'ity firenena ty ary zay ny fantatry le vahoaka any ambany ravinahitra daholo io tsy fandehanan-draharaha zay ataon'io fitondrana io miteny zareo mandeha fa io tena mikoinsa io ny orana zao ahoana ny orana zao tsy mbola nisy ora tokana zao nisy tany tamin'ny herinandro de mijanona izy de
raha vo tonga tanteraka ny orana de tondra drano de tapaka ny ery simba ny fotodrafitra sasary simba fotodrafitra sasary tsisy hetsika ataon'le fitondram-panjakana zany hoe tena le fidiram-bola ny olo isan'andro mihitsy zany tonga de tapaka mihitsy am'izay tapaka mihitsy jereo fotsiny any aminay any amin'ny district n'Ambatondrazaka misy an'izay barage ao Ambodava zay Ambodava akaiky ny Miara Mandroso io efa firy taona fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanesy tonga ndray propagande de resahana ndray tena président Andry Rajoelina mihitsy hoe tsy maintsy amboarina io manondraka tanimbary filo de hatram'izao tsika amin'ny teny zao tsy mbola misy zavatra amboarina na indray mandeha ary le vahoaka mijaly mana amin'ny zavatra ataon'ny fanamboarana an'lizy fa tsy mavita le vahoaka satria na ny vola entina manao an'lizy ary tsisy izareo anatin'ny faritra loatra mangory tokony hijery akaiky an'io nefa de tsisy atao koa izay nge ny tena tsy azoko am'ty fitondrana ty namana riny le fitondram-panjakana moeraoera manao zay fa le tena ain-dehibe n'le vahoaka tsy rara in'le fitondram-panjakana izy nanao colligeny anaty rova na auditorium zany tsisy fiantraikany amin'le vahoaka inona nefa mibarazy ery am'le tena sakafo ny 20 isan-jaton'ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'io fambolena io de tsy rara in'le fitondram-panjakana mikasika ny fambolena io ary tsy ny any loatra ihany fa ny manerana Madagasikara mihitsy ka any amin'ireo faritra reo hoe sopotra reo ohatra mitovitovy daholo le olona ny any Marovoay sy ny rehetrarehetra any izay ny tena normal be le vahoaka raha kivy de tena tsy afa manoatra mihitsy igny le vahoaka zao namana riny ya toy ihany ny resantsika ara zany no zava-misy na ny an-tanan-dehibe na ny any ambany ravikazo rehetrarehetra any maraparana azy député Rabekijana sehatra momba ny resaka hoe serasera mba tiako antaninanao hoe ahoana tsara ny tena fipaka ny serasera any aminareo any nareo moa zany atao hoe sationany amina hoe district be dehibe eto Madagasikara ny tiako atongavana de izao na hoe la naoaingana isan'ny fifidianana serasera fanjakana efa mandeha makatsy io izy miezaka seni sy ny sisa mba araky ny olona any aminareo ihany ve ity resaka ohatra zany sy ny serasera mandeha any ity resaka hoe senia tsy tokony araky ny tokony izy ty tokony ajanona aloha ny resaka momba ny seni dia teny président Marc Ravalomanina hoe tokony fikonan-dom-pirenena mihitsy no nijerena amin'io fa raha le mbola le mahazatra hatram'izay fa hita hoe tsy misy zavatra manderaky ny tokony izy ny tontolo-pifidianana dia hoety foantsika menakavy ahoana ny fandehan'izay mba tena efa mba mazava amin'ny olona ny ambany ravikazo ve reny resaky reny tsy raha in'olona zany tsy raha in'olona any ambany ravikazo zany ia président Seni ery le président lefa iova zao io izy zao izy zany vao tena miaiko hoe tokony hovana tanteraka lisy mpifidianana hatrany amin'ny fokotany ny fifidianana nefa efa afaka roa taona le vahoaka malagasy nge ary zay mampalaina an'le vahoaka malagasy ifidy satria mieritreritra le vahoaka hoe zay olona tolotraya de tsy misy mifahamarinana ka resaka Seni namana rina amiko efa mazava amin'ny olona ny micmax namana satria le olona atao ihany no mpikambana atao no teny hoe misy tobolance namana ka ny resaka Seni amiko tsy any ny zavatra tokony ho karakaraina voalohany fa antanina mihitsy ny fiarahamonim-pirenena any hoe miompokevitra amin'ny tenin'ny président Marc Ravalomanina ny tenako hoe ny fijerena akaiky ny any aloha ny tokony ho atao tena mijerena averina mihitsy aloha fa tsy mendimendy hoe ty atao mendimendy hoe ifidy ametraka le membre ny eo amin'ny Seni tsy any ny solution fa io na ovana impitompolo raha vao le toe-tsaina mihitsy ny tsy mitovy ny tsy mivoatra
tsy madio de zava-pony io zany hoe le système électoral mihitsy zany mila miverina mihitsy ny tena mila miverina tsy ny seniamba hatrany amin'ny ACC voatonotona zay tafiditra rehetra ao anatin'ilay fifidianana zany mila miverina mihitsy aloha manao fikonan-doha mihitsy aloha fikonan-doha pirenena mihitsy any tokony fikonan-doha ankitsim-po tena hoe mazava saina tsara mihitsy fa mba hikatsahana ny aniriana taranakany zay ny momba n'iny fa etsika mamaraparana azy ary inona no tiany député Rabekijana anamafisana azy tamin'izay rehetra ny resantsika teo na mety efa any amin'ny mpitondra na mety efa any amin'ny vahoaka ihany keo maolo-pirenena mety efa ny any an-tanàna rehetra any entiko mamarana azy de ao anatin'ny session budgétaire zay zao de hatramin'izao de mbola tsy tonga ao aminay ny tolo-dalàna mikasika ny volavolan-dalàna mikasika ny loi de finance initial inona indray ny mety ambadiky zany raha fijerina inona indray efatra novambra anie zao tsika 4 novambra izay tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana aingana hoe tokony ho tonga aloha ny tenako moa membre ao anatin'ny commission ny finance ao anatiny tsara mihitsy ary tokony io ny tokony ho tonga aingana ao anatin'ny ao amin'ny assemblée nationale ary izy boky be ohatry zany satria nge nisy fandinihana hatrany amin'ny région conférence régionale budgétaire tany amin'ny région tokony ho tonga aty ho fantatray solom-bavambahoaka izay miaina any anatin'ny district satria ny asanay de manara-maso ny repanatateraka reo ka raha ohatra ka zao mbola tsy tonga izy lasa fifidianana kamaikamaika andray de io tsy mampandeha le zava-misy de lany foana zay tonga de lany fa tsisy fandinihana misy ny amendement fa izay ao anatin'ny commission fotsiny manao amendement de matetika rehefa ary amin'ny séance plenaire satria maro anisany ao anatin'ny RD ka io ny anatanako antsika solom-bavambahoaka rehetra tokony ijery le fiainam-pirenena atsika le vahoaka ny tokony jerentsika satria isika solom-bavambahoaka vahoaka no nametraka antsika eo ka raha vao ratsy safiditsika ratsy fijerena akaiky amin'io resaka loi de finance initial mihitsy io initial dia na le fiainan'le ministère vola entindreo ministère miasa reo no tsy mandeha am'loany nefa misy ange ny ministère de souveraineté ohatra ministère ny agriculture izany zavatra zany tena tokony lahara-pahamehana mihitsy no vola entindreo miasa ministère fahasalamana tokony lahara-pahamehana fampianarana reny zany zavatra tokony jerena akaiky zareo amin'ny tafibahoaka reny ny tokony jerena akaiky ny vola entindreo miasa satria miankina amindreo no fiainan'ty Madagasikara ty fa tsy hoe any amin'ny resaka sport any amin'ny resaka oeraoera reny solution tsy zao mitaky volany tsy mitaky volany ero de mikakony olona hoe fangazany tsy efa tany anaty budget maninona no tsy voaloha le volan'olona le ka le fitantanany zareo anaty ministère mihitsy ny tsy betsaka be ange ny entrepreneur mbola tsy nahazo an'le volany tena betsaka zay ny mampitarainandreo entrepreneur reo lasa le entrepreneur ny sahirana le fitondram-panjakana maika fotsiny vita le asa vola le entrepreneur tsy voaloha de nareo indraindray manao andreny hoe enquête parlementaire sy ny sisy reny ao anatiny mihitsy zay zao ka ao anatiny enquête parlementaire mihitsy zay zao tsika miteny zao am'raiky ambe folo io zao zay de fa hiditra indray ao amin'ny anteny mera-pirenena mikasika ny resaka tolo-dalàna sy volavolan-dalàna sy zavatra io fa famaranako ananjy dia mirahasoa any vahoaka malagasy tsy vaky volo fa tena miaina ao anatin'le tebiteby isika miaina ao anatin'le fahantrana isika fa misy farany daolo ny zavatra rehetra eny ary mahafonja sady mazava zay tenin'ny député Rabekijana izay tsika no misaintsaina mieno ny sofina de mandinika ny saina
zay o mamoaka ny hevitra zany a ny vava tsy ho tazomiko ela ianao debite satria amin'ny raiky amby folo zany nareo mbola hiatrika an'izay raharaha izay eo anivon'ny teny mera-pirenena miraharosoa anao ihany koa mitoy hatrany ny fandarantsika Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny radio Mada arahanao amin'ny tabatsotra tserasera maro samihafa ihany koa zany ny raharaha iainantsika eto Madagasikara kanefa tsy maintsy miatrika isika na inona fisehon-javatra satria atsika rehetra ity Madagasikara ity ifo avy indray ny namana faniry razafy manantany nisy hoe faniry somo teo hoe namana faniry so any ivelana izy tatana ny RMDM any Frantsa any kopakopa tanana ihany koa zany ho an'ny faniry soa fa io moa afaka tenena foana hoe raha-pirenena izy ity raha-rahantsika dia samy ao anatiny daholo isika mianakavy satria samy tsy misy te anan-dratsy isika mianakavy mialohan'ny idiran'ny namana faniry razafy manantany amin'ny fanoizana ny fandarana dia ho asisika resaka kely ty le hoe fisokafan'ny frontiera ty fa misokatra moa zany izy io raha ny resaka fiaramanidina tamin'ny 13 oktobra ho an'ny antsoina hoe vol régionaux zany misy andry la Réunion Maurice sy ny manodididina ty amin'ny ranomasina indianina ity fa amin'ny 9 novambra zany hoe rafakapitso no ho an'ny vol long courrier zany zay ho tonga eto Madagasikara ina moa zany fa tsy ny avany Europa sy ny avany Azia sy ny avany alavitra be rehetrarehetra any ho tonga eto de zao le fanontaniana sy hoe fanamariana mampanahy be ihany aloha tonga de tsorona mihitsy hoe mampanahy be ihany ny toetra raha zany amin'izao fotoana zao amin'ity resaka hoe Covid-19 ity maninona no mampanahy satria ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany dia mametraka tsara hoe le vaksiny efa nisy teo zany nisy le hoe AstraZeneca aloha de nisy an'le tsindrona voalohany le tsindronina eto dia vitany première dose dia tokony isy ny deuxième dose zany tsindrona faharoa ho an'izay fa navita ny première dose zany de le deuxième dose le tsindrona faharoa zany tokony ho tapitra tamin'ny 30 oktobra teo zay zany raha ny lojika de ny hoe ireo olona zay nanao an'le tsindrona voalohany amin'ny première dose dia tokony manao an'ilay deuxième dose avokoa zany zay ny lojika fa ny zavatra nisy dia natao hoe ny atsasany lasaka kely teo zany navita an'le première dose de tsy niverina nanao an'ilay deuxième dose azo amarinina zany any amin'ny toerana fanaovam-baksiny any zany dia rehefa zay zany raha nambaran'ny dokotera zay tsy dokotera fa nambaran'ny dokotera de ny hoe navita première dose ary ianao ka tsy vita deuxième dose de namany tsy nanao ihany satria maninona misy fepitaona izy io raha première dose fotsiny vitanao dia memiena ny herina matoany misy ny deuxième dose zany de mba hoe afeny tsara zany lay tanjaka lay vaksiny zany fa le deuxième dose tsy vita première dose ihany vita de miena ny herin'le dose voalohany de rehefa miena ny dose voalohany zany ny heriny de tonga ny fotoana de tsisy herintsony izy de ohatrany tsy nanao ihany zany lay raharaha ka ny zava-misy sationany fotsiny zay no mahatonga ny saina hiteny hoe mampanahy be ihany satria zany zao de hiditra eto ny vahiny zany rafakapitso ny avany Europa ho tamin'ny fiaramanidina ny ankamaroany aloha zany de reo le malagasy efa nitsoka tany Europa tany nandritra ny fotoana maro sy ny avany amin'ny kontinanta hafany reny zao no azo atoka hoe amendreo plana fa akoatran'ireny misy vahiny ao na efa nisy ny fanadihadiana zay natao ny jerena hoe iza sy iza avy ny efa namandrika toerana efa misy amam-bolana namandrika toerana dia hiditra amin'izay ny tsika nefa eto ny fandraisana ndraikitra momba n'ity corona ty tsy tapeny ihany izay fandehany izany eo koa le hoe rehefa tonga ny vahiny de mila ny hoe fizaham-pahasalamana sy ny sisa le hoe mihiboka dia eo ny petrahan'ny fanamarena avy hatrany hoe raha ny tokony izy na iza tsy misy anavahana de mila manaraka fepetra
rehefa midina n'iny avion iny ka hiditra aty amin'ny territoiran'ny Madagasikara. Zao anie re olona ny tena mampanahirana amin'ity raha ty isika malagasy rehefa miditra any an-tanin'olona any mbola vao miala ty de efa mandeha ny ankety, mandeha ny fanadiadiana, manahoana ny fahasalamanao, aiza ny taratasy momba ny fahasalamanao, so de misy aretina mitaiza, zany nanaovan'ny olona atsika zany, ahoana ny akoatran'le fikarakarana ny resaka viza sy ny namana io zany, iny moa zany efa systématique reny, fa eo amin'le resaka fahasalamana de hoe iny firy andro no hijanonana ho any, inona no ataonao any, aiza anao mipetraka rehefa tonga, zany ny olona no ankety atao zany. Fa ny atsika eto Madagasikara rehefa miditra ny vahiny satria ve hoe tanymanitra isika mila ny devise hoentin'ny vahiny dia atao hoe alao hiditra ny vola vahiny, fa io zao no tena mampanahirana antsika. Marina zany ilaitsika ny vola vahiny, ilaitsika ny devise, fa na zany na tsy zany na mahantra aza ny firenena malagasy tsy tokony atao hoe toerana andehanan'ny hiparitahan'ny aretina sanatriany vava. Isika eto efa tena fadiranova, vidim-panafody eto efa tsy hita itsony zay lazana azy vao maika mo sanatriny zany, sanatriavina ny hoe eo ndray fa de hiverina ndray zany ny atao hoe efa misy miteny hoe troisième vague sy ny namana vague fahafiry na vague fahafiry, zahatra azy tenenina de hoe mampana reny zao le resaka morondava le resahany iny hoe misy voan'ny corona nefa reny olony reny mandehandeha reny vanga reny mijanona ao an-trano mandehandeha reny, ka izany toe zavatra zany de ahitantsika ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena daholo zany ary ny fisian'ny olana tompoko no ahafantarana fahaizan'ny mpamaha olana, iza mpamaha olana, ny fitondram-panjakana mpamaha olana satria karamain'ny vahoaka reo, ny volam-bahoaka no iainan'ireo ny volam-bahoaka no ahafahan'ny mpitondra fanjakana mampiditra lasantsy gazoal ao anatin'ny reservoiran'ny fiara izay andandanan'io ny volam-bahoaka no andoavana ny vola izay ampiasainy mpitondra ary ny fahefana dia indramina ny fahefana. Zay ny antony isin'ny fifidianana, zay no mahatonga ny hoe firenena demokratika raha mbola te hiteneny zany, fa rehefa tsy te hiteneny zany tsony de alao atao ohatran'ny any Korea Avaratra ny fianakavian'ny Kim Jong-un sy ny zay mpitatana rehetrarehetra ao no manao zay tiany atao, de ny vahoaka tsy mahazo manao Facebook, ny vahoaka koreana tavaratra tsy mahazo mivoaka any Korea Avaratra raha tsy hoe misy fangatahana be sisa zany ny zava-misy any. Fa eto amintsika raha mbola mitentsika firenena mandala ny demokrasia de tsy tokony ho zany ilay izy, kanefa ny tena zavatra misy dia tsy arakaraka izay zavatra tenenina. Io zany zao ny resaka hoe taux de vaccination, ny resaka taux de vaccination io zany dia na lay antsona hoe population complètement vaccinée, zay hoe le olona tena navita ny vaccine, fa tsy le teo tsy le hoe navita première dose de tsy navita deuxième dose reny efa mbola tsy koty aloha reny zany aloha, fa le tena hoe navita feno ny fanaovana vaccine, satria vaccine ihany ny resaka dia mbola ambany de ambany ny eto Madagasikara izany. Ireo firenena izay atao hoe ambony ny tahany fanaovam-vaccine dia efa misy ny lisitra mivoaka any, kanefa mbola misy ihany no atao hoe nouveau cas. Ny any Frantsa zany zao raha ino no resantsika dia tafakatra hatrany amin'ny 770 ny taux de vaccination zany any Frantsa, kanefa ny nouveau cas zany hoe olona vaovao tratrany coronavirus any Frantsa dia mbola maromaro ihany anko. Ny any amin'ny Royaume-Uni zany mihoatran'ny atao hoe efatrany mihoatra amin'ny 70 isanjato mananika ny 20 isanjato ihany koa ny navita vaccine, fa ny nouveau cas any de mahatratra tena hoe 4 isanandro. Any amin'ny firenena zay ambony ny fanaovam-vaccine mbola betsaka ny olona vaovao tratran'ny corona. Ny eto amintsika ambambe ny tahany fanaovam-vaccine mataontsika hoe manodididina ny 2 isanjato dia mbola tsy hita zay tena hoe fandraisana fepetra ao anatin'izay. Maninona ny olona no tsy manao vaccine raha ny eto Madagasikara, satria ny mpitondra tsy manome modely zay
président Marc-Ravalomanana namme modely na dia ancien président ry izy ary tao arinan'izay rehefa ny teniny tany amin'le toerana nanaova ny président Marc-Ravalomanana vaccine dia ny teniny tao hoe tao arinany natongavany président Marc-Ravalomanana dia nitombo ny isan'ny nanao vaccine. Fa na iza mandeha any ivelany any ane reo olona miatrika fivoriany miatrika an'izao hoe tsy maintsy na vita vaccine ireny olona ireny zany. Ka izany rehetrarehetra zany no tenenina dia atao hoe ampieritrretana antsika aroka tsy adinoantsika fa any ivelany any dia mbola misy 0% no ny tahany fanaovam-vaccine 0%, ohatrany hoe ny any Soudan, Koweït, Monaco, Burundi, Afghanistan. Zany zao tokony ho fantatra amin'ny fotoana reto ka raha ohatra zany hoe misy olona avy any amin'ireo tenitenenin'ireo zany tonga aty dia efa tokony ho mailo fantatry ny tompona ndraiky eto Madagasikara ve izany toe-javatra izany. De rehefa ho avy eto Madagasikara ihany koa le olona dia tsy maintsy le vahiny ho resaka io dia tsy maintsy manao fanadiadina izy. Manahoana ny toe-javatra ao Madagasikara ny resaka corona aloha. De rehefa tsy resy lahatra izy no akaty. Ny anao ve 1% taux de vaccination ny any amin'ny fireneny zareo rehefa 70%, 80% dia ho resy lahatra ve izy aty nefa ny mpitondra eto amintsika tena hoe mandokandoka ereo Madagasikara dia izao tsara Madagasikara any tena mety mihitsy tongafa aty Madagasikara. Iza no tonga aty ny ianao 1% taux de vaccination anao ny navita premier dose ary ny atsasany mahery tsy navita deuxième dose fantatry ny any velany zay dia eo amin'ny fandrarana indray hoe miteny mpitondra hoe tongava ny Madagasikara fa tena afaka ampiasam-bola sinsisany ny mpampiasa vola tompoko dia ny tombony no tadiaviny tsy izy n'izany hoe olona mpiasa vola zany ka hoe dia hiditra fahatyatoka tsy hiditra amin'izany mihitsy izy fa ny information rehetrarehetra eto Madagasikara aloha dia fatarin'ilay heritreritra ampiasa vola eto. Inona ny zava-misy any Madagasikara? Ny jiro tapaka lava, ny rano tapaka lava, ny fandriam-pahalemana tsy misy fa mety voentaka ianao dia ho lasa any hatramin'ny passeportnao sy ny carte bancaire anao dia sahirana le vazaha izay atonga eto amin'ny PPP-piatso amin'ny PPP-roa sy ny resaka hoe doro-tanety sy ny fandripahana ala zao eto Antananarivo setroka be eny amin'ny atmosfera eny. Zany ny zavatra fantatro ny vahiny kinona no atao hoe mety resy lahatra ve izy tonga aty Madagasikara sa hoe mampalahelo le malagasy resaka fitserana ve sisa no andehanany vahiny akaty sa ahoana tsy isy an'izany mpandraraha manao fitserana izany fa mpandraraha araka maha-business manina azy dia ny azy business ny azy zay ahitana tombobarotra ihany zany no ataony ao anatin'izany rehetrarehetra izay. Ka isika eto miteny hoe zao anefa ny toetra raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy hiditra zany ny avion zay atao hoe long courrier avy any Eropa raha afaka pitso zay le nitenen'ny fanjakana zay tsy mamorona dia ho hitantsika eo ny ho vokatra zany rehetrarehetra zany tena mampatahotra ary ny olona zay voan'ny corona teto Madagasikara tamin'le fotoanan'le nampamay be azy reny tena sahirana vao eo ny resana hoe ny vidim-panafody manahiry na tsy fanafody ihany fa rehefa miditra le virus dia kikisany hatramin'ny hoe lasa tsy ampy magnesium tsy ampy calcium tsy ampy fer tsy ampy vitamine lasa tsy ampy daholo ty rehetrarehetra dia vao mandeha kely fotsiny mandeha kely 1 kilometra ny sasany dia marary daholo ny lamosina tsindrotsindrono lamosina tsindrotsindrono tongotro sinsisa satria kely lay hery ao anatin'ilay tenan'ilay malagasy noho ny izay hoe tsy fahampikery izay fanafody tsy araka ny tokony izy sy ny sisa. Président Marc-Ravalomanana zao nandeha tongotra 12 kilometra tena en forme tsara mihitsy dia zany no atao hoe mila eritreretina daholo zay rehetrarehetra zay fa tsy hoe maika fotsiny hoe toe-karena sy zao marina fa tsy maintsy atosika ny toe-karena satria ambany dia ambany fa ny ain'olombelona aloha io no tena priorité raha ny tena fandehanan-draharaha zany no jerentsika amin'ny tena hoe fomba mahitsy sy mazava amin'izay raharaha izay. Resaka hoe fizahan-tany efa nazavaintsika teo, fizahan-tany zany zao dia kofona tanteraka ihany koa fa raha hoe io resaka coronavirus io iza mpizahan-tany akaty raha hoe 1% ny taux de vaccination iza mpizahan-tany akoatran'le mpandraraha teo zany iza mpizahan-tany ho tonga aty amintsika aty
asa saiko resaka tourisme sexuel angamba no atao hoe mety mahaliana ny sasany reny le vazaha le mpanimba zazavavy malagasy reny efa be de be ny tranga ohatran'izany ary mahatonga ny fikambanana maro samihafa ny mpiaro ny zon'ny ankizy ihany koa da hitabataba mihitsy hoe simbany ny taranaka malagasy mety reny angamba mety oliana reny koa vola kely eny no entiny avany vola kely no entiny avany fa tsy de hoe resaka hoe ahafahana hoe mampandroso akory fa dia zany no zava-misy ka raha isokatra zany io atao hoe fidiran'ny fiaramanidina lehibe eo long courrier raha afaka pitso avy any Eropa hiditra eto Madagasikara io dia milina tena mailo tsara mihitsy isika mianakavy satria anahirana andray io raha ohatra hoe tonga indray ny volana janoary tonga indray ny volana fevroary sanatry de tonga indray ny hoe fanidina sy ny namany dia samokofre nefa le izy zavatra azo ny soroana eo foana ny olana zavatra azo tokony soroana nefa tsy soroana de samy zaka mivokany isika menakavy kanefa tsy mety ao anatiny de hoe ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny sasany no mahatonga ny tokatrano anarivony amanalina manetsiny amatapitrisany izaka ny tserany aina vokatry ny tsy fandraisana andraikitra izay ataon'ny sasany vokatry ny atao hoe fitamatamana mitamatama mandray andraikitra satria tsy ny omana ny atao hoe hitondra de izay zany no raharaha ao anatin'izay rehetrarehetra izay lazaina moa tany aloha tany hoe raha vao nandeha ty resaka corona ty de hoe ferana ny zay toerana hoe iangonangonana olona mampitangorongorona sinsisa de lasa ihany saina satria tam'ireny ny azakazahana hoe ny fiangonana hono ny tena sehatra hiparitahan'ny corona de niazakazahana ny idina ny fiangonana de gaga ihany tena hoe fa ahoana ary zany nefa eny misehatra ny fiarahamonina rehetrarehetra eny ny tena be de be ny tsy manao kasibosy raha nisy zao ny atao hoe fakanesa mpitondra fanjakana tany Sambava tamin'ny farany teo mba jereo any le olona teo mba voaja ve ny ray metatra nefa tsika mbola ao anatin'ny fiatrehana io covid io fa ary amin'ny fiangonana ry no lazaina hoe tena asehatra hiparitahan'ny aretina tam'ireny de hoe nidina ny fiangonana nefa any amin'ny fiangonana no anivozana ery anovozana ny atao hoe aipana izany zay no mission ny fiangonana mbolina ry hono mandeha ihany ny any tsena mifamoivoy ihany de tam'ireny ny fiangonana no nezahana izany hoe milazaina hoe manaparitaka aretina sinsisa nefa tokony ho fantatsika fa ny any amin'ny fiangonana tompoko no sehatra tena isin'ny disiplinina indrindra ny any amin'ny fiangonana any zay no zavatra misy ka mba tsy hiverena ny toezavatra tahaka nyrenjony de nampamaivay be ny corona reny de mila mailo isika zay aloha eto amin'ny Miara Manonja de miteny foana ataovy ny vaccine io zao ny amerikanina namme indray tena hoe fanomezany amerikanina ny amerikanina koa ngamba efa mieritreritra aloha tsy vola tsony no ataona fa ohatran'ny tena hafahafa mihitsy le resaka resabola ao a Madagasikara ao fa aloha tonga de vaccine de io zany zao vaccine de zay moa miteny foana hoe manaova vaccine alao miaro tena fa manahirana ity raharaha ty itsika efa mahantra efa vadiranovana toetra raha eto efa misafotofoto karaha sanatria hoe andeha indray ny corona ohatran'le teo de tena anahirana ny toetra raha eto Madagasikara ndao ndray ary namana faniry eny ary de misaotra rina Rabe Mananjara am'izay fanazavana samihafa ny entinao teo zay moa tsy maintsy ny lalovantsika satria mahatsiaro manana didy amanandraikitra tsika ao anatin'izao olana ara-pahasalamana izao ka nataontsika izay fanazava-kevitra samihafa izay mba atonga maro hitandrina amin'ity resaka olana nateraka ny covid-19 ity mbola mandeha amin'izao fotoana izao ny resaka vaksiny ary tsy mitsahatra misy tsika zany miresaka amin'izay fomba tao momba nyity vaksiny ity satria ny AstraZeneca zany dia ny vaksiny anankiray
jensen de ny sinofara zany ny tonga eto Madagasikara rina dia efa mba adidiny rehetrarehetra kosa no mba mijery izay hoe inona ny vaksiny metimety amin'ny vatana fa manjary tsy afahantsika mihetsika tsy afahantsika mamokatra ny lafin-javatra ohatran'izany zany rina de tokony mba ataitrataitra ny rehetra ihany zany fa ivadika sehatra iraisam-pirenena kely tsika rina amty maraina ty de mifandray eo ihany tsika am'raha lahy satria ny zava-misy an'ny Karagua zany am'izao fotoana zao satria efa tamin'ny 2024 no nanomboka ny krizy any Nicaragua am'izao fotoana zao zany efa roa taona sy tapany zany andray telo taona zay krizy any Nicaragua zay inona ny olana ny Nicaragua any Nicaragua zany zany firenena ny ambadika Amerikany misy an'izany Nicaragua zany Paraguay manakaiky azy eo de Costa Rica de Mexique ary Colombie ry Venezuela zany manakaiky an'izany Nicaragua zany ka ny olana any zany dia ny fomba fitantanany José Daniel Ortega io zany lay firenena efa 5 taona teo amin'ny fahefana Daniel Ortega de mahita an'le tsiron'le fahefana le goan'le pouvoir de tena manahirana ny fomba fitantanany am'le firenena ary de zay fomba fitantanany amin'ny firenena zay mahatonga ny firenena matanjaka rehetra na any Europa na ny any Amerika miteny am'izao fotoana zao fa tena mila andraisana fepetra i Daniel Ortega raha ny zavatra misy any amin'izany satria moa zany efa nanomboka tamin'ny taona 7 le ranga no nitondra any Nicaragua de katrany amin'ny taona 7 tany de avy eo izy miverina indray taty amin'ny taona 7 zany fa tany amin'izay taona antenentsika zay izy zany de izy aza lazainy hoe guerilla izy zany le olona le tena sasa izy tataka ny Che Guevara reny zany rehefa le misy lay adina fakana fahefana zany ka nanongana an'ilay filoha teo aloha zany zay ny tatana a Nicaragua zany ity Daniel Ortega ity mpanongam-panjakana Daniel Ortega fa rehefa nanongam-panjakana izy hotsika de nahazo ny tsiron'le fahefana dia nanao zay fomba anitarana zany lay fanjakany rehetra izy ary dia hiditra amina 4e mandat zany ny fanjakany am'izao fotoana zao dia tokony isy fifidianana ho tanterahana am'ty volana Novambra ty tokony amin'ny lahady zay fifidianana zay raha ny tokony izy kanefa ny zava-misy any Nicaragua zany dia efa voafehan'ny Ortega daholo ny tena machine rehetrarehetra système électoral système sy ny fomba rehetra zany ahafahana manao répression sy manao pression sy manao intimidation anko ny mpanohatra sy izay manodidina rehetrarehetra any Nicaragua zany ka na io zany tafika na io zany polisy na ny parlementa na ny tribunal tsotra na ny tribunal électoral zany any Nicaragua akoatriny hoe izy mivady satria vice présidente le vadiny indreny tsara de tena mifeny fahefana rehetra dia lalaovin'izy ireo na ty amina resaka orinasa-panjakana na orinasa tsy miankina dia ny fianakaviany Ortega no napetrany hitatana an'izany rehetrarehetra izany ary ny ina moa zany lay machine andresantsika teo lay olona manodidina rehetrarehetra dia le olona manodidina azy nisy tantara ohatran'izay efa nitranga fa miezaka mitadidy azy any ary narabe mananjara hoe le tena nanodidina n'ilay olona rehetrarehetra tamin'izany fotoana andrany filoham-pirenena izy io de tena ainy no nilalao an'ilay tompona andraikitra rehetrarehetra zay napetran'izany iza moa zany resako zany dia i Ben Ali zany lay flux tany Tunisie lay niatombohan'ilay printemps arabe tany Tunisie zany de hatramin'ny vadiny hatramin'ny zodany hatramin'ny anabaviny hatramin'ny zanaky ny zobaviny zanadralany manodidina Ben Ali rehetrarehetra dia nomeny andraiky mpahefana matanjaka daholo ary ny influence amin'ny Ben Ali sy ireo zavatra rehetra nataon'ny Ben Ali de tsy zakany le vahoaka tunisiany de zavatra kely tsy napozina fotsiny no nampiongana amin'ny Ben Ali efa nyresantsika teto zany le hoe olona mpivarotra iray zay nakisaky ny polisy municipal tany toerana
dia mpitehandreo ny entana dia tesitra le ranamana dia nanao grevy nanoloana ny préfecture dia inona nataony le ranamana iray monja nandoro ny tenany izy manoloana ny préfecture tany Tunisie amina tanàna ray tany Tunisie dia iny no niraisy nivoaka tunisiany hoe martyr ty olona ty satria tsy nanana asa le ranamana zay manam-pahaizana kanefa tsy nanana asa de lasa mivarotra legioma sy voankazo izy Rina Rabe Mananjara de rehefa mivarotra an'izany izy de nefa nietraketrahan'ny polisy izy de nalahelo dia diso fanantenana de nandoro tena ny 95% ny vatan'le Mohamed Bouazizi tam'izany no may de rehefa may moa zany de tsy avitra de maty izy lasa inona martyr le ranama de mivoaka tunisiana njoro fa andro vitsy taorianan'izay tsy nahavita niaron'ny fanjakan'ny fahefany teo an-tanany zay nampatanjaka azy i benalisy ny fianakaviany sy ireo olona rehetra zay nilelaka ny fahefana sy ninana ny vola nanodidina azy de ohatrohatran'izay ny zava-misy an'ny karakoa ny Daniel Ortega io tsika tsy mbola miditra amin'ny resaka Rafael Correa Équateur sy ny sisa sy ny any Bolivie sy ny rehetrarehetra any tsy mbola miditra amin'izay tsika fa misy sarisary mitovy amin'izay ihany Rina Rabe Mananjara fa tianya ny Nicaragua ty zany de hoe mieritreritra misy lay filoha fa eo an-tanany daholy ny fahefana rehetra izy raha teo moa nanana an'le azo lazaina hoe hetsika ngeza be le nahatonga azy Ortega tamin'ny alalan'le hoe Front Sandiniste de Libération Nationale FSLN tsy mitovitovy aneniada hoe Front de Libération Nationale FLN fa nenazina hoe Front Sandiniste de Libération Nationale de io ny antokony hoentina de io antokony hoentiny io no manjaka zaka eraky ny tanàna rehetra ny Nicaragua de io antoko hoentiny io no mametraka ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra any Nicaragua de io antokony io no manao fietraketrahana rehetra any Nicaragua ary dia mahatonga ny olona nietsika zany dia anisany nietsika tam'izany lay zanaka vavy nylay filoha teo aloha zay ny tatana firenena tany nandimby any Ortega nandresy azy de Cristiana Chamorro zay anisany zanaka Violeta Barrios io zany de filoha teo aloha zay nandimby any Ortega tany amin'ny 770 ka tany amin'ny 770 tany de io ramatoa io no azo lazaina hoe tena kandidaty tena atanjaka sy eritreretin'ny vahoaka ny Karakoana zany hoe io no omena n'lay tanàna hitatana an'le firenena fa ty Ortega tia dia jadona ny tondran'ny firenena eo an-tanany-dolo ny appareil rehetrarehetra ny système rehetrarehetra ary tena corrompu tsy fakahitana ny Nicaragua am'izao fotoana zao miakatra tsy fakahitana raha ny tatitra nataon'ny fampitam-baovao iraisam-pirenena ary hatramin'ny maraina ny RFI de mbola mitantara ny zava-misy any Nicaragua ny CNN sy ny rehetra de mbola miresaka ny zava-misy any Nicaragua hoe tserany aina ny fiakaran'ny vidim-piainana any amin'izany firenena any Nicaragua izany zany hoe raha ny zava-misy any Nicaragua zany dia mametraka mazava tsara ny amin'ny hoe tsy mety tsony ny fomba hitatana ny Ortega ny firenena ary nanomboka ny etsika tamin'ny 724 ny mpanohatra ny teo saingy zao ny zava-doza nanomboka nanagatra mpanohatra tsikelikely i Ortega ary tamin'ty tonty tany amin'ny volana jona dia nisambotra any Cristiana Chamorro izy zay vehivavy mety hoe manana heritsika ho filoham-pirenena satria zanak'ilay filoham-pirenena vehivavy teo aloha zanaka Violeta Barrios izy de ansamborona tany an-trano io ramatoa io satria nanohitra ny teny ary nanana tanjaka fa tany am'izay fanehoan-kevitra rehetra nataon'io ramatoa io nefa de fa betsaka ny répression zay nataon'ny tafika zay nalefa ny Ortega mba hamtehana sy anatsakasakanana an'izany io zany fa mbola misy mpitarika mpanohatra marobe zay mitotaly 470 koa am'izao fotoana izao ny sambory ny Ortega ary ny gadrainy ary maromaro an'ireo reverina fa potentiel candidat amin'ny élection présidentielle ho atao amin'ty volana novambra ty no nanomboka ny kampaigna tany amin'ny volana jona tany de roa ny tetikady nampiasain'ny Ortega de ny tetikady ray de nametrahany Ortega an'le hoe eo aloha zany de hoe
hamelezany am'izay verina fa kandida manelingelina sy matanjaka fa eo any ko de hoe fampitahorana ny mpanohitra de zara fa mihetsika ny vahoaka satria zay mpanohitra mitarika de samborona ary tena misy jeneraly ngezabe misiny sady ministra no mpanolotsaina ao anatin'izany fanjakany ortega zany miorchestre am'izany arrestation zany miaraka am'ireo fianakaviana miaraka am'ireo opérateur économique ngezabe zay mifanakaika am' Daniel Ortega zay mahazo ny tombotsoa minono an'ilay volam-panjakana ary manao an'ilay tantely avadragitry ny firenena de efa tafiakatra 136 000 am'izao fotoana zao ny exilé na amin'ny mpitsoponenana politika ny ala any Nicaragua vokatra zay crise politique zay misy ny efa lasa taloha am' 2024 fa misy ny lasa ny azakazaka ary betsaka ihany koa ireo olona zay tsy hoe le mpitarika mpanohitra any fa na mpitarika société civile io na mpitarika syndicat io na olon-tsotra io ka miteny zava-misy de idina ary ampirorona avokoa de voatery mitsoka de statistika ananatsika zany am'izao fotoana zao Riana Rabe Mananjara de hoe am'izay exilé politique zay dia ny 7,7 na 77 000 personnes amreo dia nitsoka any Costa Rica, ny 8 amreo dia nitsoka any Panama, ny 903 am'zany 136 000 resantsika zany dia nitsoka 103 600 plutôt marimarina kokoa azafady fa 136 000. Ny 903 dia nitsoka any Mexique ary ny 7 dia nielipatrana ao Europe ary ny 205 dia niparitaka amina firenena maro zany tsy voatery Europe io tsy voatery aty am'le firenena amerikana tatsimo aty na latina aty fa mety any amina firenena aziatika na firenena arabo zany de mangataka izy ireo zany ny azona zay hoe réfugié sy ny asile zay zany politika zany zay ny zava-misy any atoerana zany hoe ny mpitarika mpanohatra sy zay be mokondo dia 720 nefa nigadrainy Ortega am'izao fotoana zao ary kandida avokoa zay manana an'izay hoe tena fijoroana lehibe zay ny 10 anatin'ireo ny akoatran'izay de tompona andraikitra teo aloha ary mpitarika fikambanana mpitarika ny toko politika ny exilé zay efa niala ny Nicaragua dia 103 600 ary ny ONU namoaka an'izany statistique zany ny ONU na ny organisation nationale ny Nations Unies namoaka an'izay organisation internationale zany Nations Unies namoaka an'izay ka nandeha la iadevitra ao Maly nandeha la iadevitra fako Maly ary ny suivrina maika be amina commission anay fandripahalemana eo nivon'ny Nations Unies hoe inona no atao satria forcena le fifidiana nandeha Nicaragua ny appareil rehetrarehetra sy ny système sy ny machine rehetrarehetra dia efa niverrouillé ny Ortega sy ny vadina zay mibrigué ny deuxième mandat na vice-présidente any Nicaragua hoe ho atanan'izy ireo sy ny fianakaviana sy ny manodidina azy de tsy maintsy avotany ty vahoaka Nicaraguana ty de efa nandrangarangany amin'ny hoe memory anao mantsy any Ortega ary efa niteny mihitsiny fa roa ny zavatra iandra ny Ortega raha ohatra ka mbola miziriziry ao anatin'ny pratikany ary tokony amototra gadra politika tokony hikisaka ao anatin'ilay fifidianana izy dia na exilé Ortega ary de apiatra rehefa aveo ny cour pénale internationale na sehatra raisam-pirenena na hanentsika azy ao atoerana ihany isamitra azy dia tsy maintsy gadra izy lalana roa zany navoaka ny sehatra raisam-pirenena de sehatra raisam-pirenena moa zany sy ny mpandinika tantara raisam-pirenena rehetra de niteny hoe ity manière ity fataony Ortega ity de ity natao hoe stratégie de la peur na hoe fomba fiadiny kanosy ka samborona ampirorona ampitahorona ny mpanohatra zay mpaneho hevitra rehetrarehetra mba tsy hanao fanakanana sy tsy hanao fanoerana any Ortega mba hahafany ihany ko maka n'lay na mbola mitazona an'ilay posta ma président république azy zany ny zava-misy any Nicaragua
5 taona teo amin'ny fahefana izy ary nahita an'le tsirony sy amamin'le fahefana ka 5 taona kosako volana petrola ny volana gazy sy ny sisa dia izy menakavy milalao azy eo akoatry ny tena hoe ny orinasam-panjakana ny toerana zay nametrahany ny fianakaviany sy ny olona akaiky azy niarantolona sy niarinianitra taminy indraindrindra ary indrindra moa ty fianakaviam-badiny ty matanjaka be an'ny karakoa rehefa mahita an'izany am'izay tsika rina rabe mananjara de ohatry ny mahitahita rivotra ny karagoanina hafahafa zany eto an-tanàna ohatry ny mahita lafinjavatra hafahafa zany a am'le hoe atao zay ifehezana ny resaka administration mpanjakana rehetra atao zay ifehezana ny institution rehetrarehetra atao zay ifehezana amin'ny masinina ara-pifidianana rehetra eto Madagasikara ary natao ihany koa zay ampitahorana zay rehetra mitady hihetsika ka hanohitra n'le fitondram-panjakana satria sepitry ny vidim-piainana le vahoaka taky misy an'ny karakoa leo an'le didy jadona le vahoaka ary tena leo am'le ampimamba sy le kolikoly ataon'lay régime Ortega de ohatran'izany ny ohatry ny zavatra tsikaritra am'izao fotoana zao tsy ohatrany fa sala am'izany efa zava-misy am'izao fotoana zao ny kolikoly ny dossier sy ny scandale le tsero ny vidim-piainana izao moa mahavarina sady mampime mijery an'le anivon'ny mika na le hoe ministère ny industrie sy ny commerce ary ny consommation de milavy izy stable le vidim-bary 2 sy ny sisa ohatrohatran'izany fa nga vidim-bary fotsiny ihany ny ametrahanareo sy anlaminareo zay mbola tsy stable raha ny vidim-bary satria mbola misy vary 900 am'izao fotoana zao kilao vary zanatany fa mandehana mijery matériaux de construction atombo ihany fera 6 fera 8 fera 12 10 12 sy ny sisa ohatriny na vidiny am'izao fotoana zao 200 000 mahery na 40 000 ariary mahery ndana jerevo etsy amin'ny kankellerie tsy lavitra atsika ohatriny na mividiny ciment am'izao fotoana zao na orim-bato na le ciment fosaty na le luki fa manodidina 30 000 ariary mihoatra daholo na 5 sy 3 alina na 9 sy 3 alina 179 000 francs vomaly any nanontany ka ngaty resaka resahany ty hoe vidim-bary ihany sy vidy tsarbo ihany zany ara tsy voavahanareo fanjakana ministère vidim-panafody mividy menaka ary le menaka amin'io menaka tsy zarizary efa nisy moa manam-pahaizana sy mpikirakira tambajotra no ny tanao fanyadiadiana mihitsy hoe tsy normal io tsy manara-penitra io tsy ao anaty norme io tsy kalitao io menaka varotana eny atseny io fa zao le malagasy moa zany ho a de zay foana mandeha fa hoany jojorombona izy koa moa mandaitra le emprise sy le répression sy ny sisa ka tsy ahafahana mihetsika ka na inona zavatra hoentiny eo am'ilay importena de vidinitra malagasy daholo de le menaka samy hafa fa le etikety no vaovainy le menaka ray ihany fa le etikety no vaovainy eo tsy fantatro aiza ministère am'izany satria efa misy miteny an'izany bref zany resahantsika zany fa rehefa raisitsika hoa le sary an'ny karagoa de efa misy allure manodidididina an'izay le Ortega de tsy mieritreritra tsony hoe ahoana no analefahana le vidim-piainana le vidina lasanty sy ny sisa ny vidin-jiro ary ny anazy tena idiny misy ny anazy le resaka communication ary manetsika ampitandro filaminana izy manetsika ny tribunal izy zay sehatra rehetrarehetra ahafahana manao fampiroroana fa mivoaka ihany le vahoaka fa na izany aza tamy volana tamy taona 20 mialatsiny dia natratra tany amy 300 tanoany maty rina tamina fietsiketsehana tany karakoa zany hoe le olona efa te hitrotra fa mafy be le répression mafy be le intimidation ary ny lalaoviny dolo le masinina rehetrarehetra sy lay système rehetrarehetra mba hahafahany manery sy tsy manetsika an'reto de fadiranovana sy mahantra le firenena zay lay sary tsy kelikely manomboka hitatsika taratra eto Madagasikara am'izao fotoana zao
manomboka mahita sy mahatsapany zantsika am'izao fotoana zao ka io nefa rehefa mietsika sy miteny ny sehatra iraisam-pirenena de manomboka mahazo aina le vahoaka sy le mpitarika mpanohitra de betsaka am'le exilé zany am'izao fotoana zao le nitsoka tany Nicaragua no mivondrona la diaspora zany ka na ny Costa Rica io na Mexique io na ny Panama io sy any amina firenena samihafa zay hiparitahan'izy ireo de manao organisation zay hiantso ny sehatra iraisam-pirenena handray andraikitra faran'zay aingana ary hisakana ny fifidianana zay amboletra ataony Ortega zay hanamasina ny fametrahana ny tenany fantsana lalam-pandrena moa zany tsy faikataina tso satria ny fanadidina zay navoaka ny fahitalavitra iraisam-pirenena dia manamarina sy milaza ny zava-misy any Nicaragua ary misy mitovitovy any antsika io mihitsy misy manao investigation mpanao gazety any toerana satria reny sisa no ahafahana mahazo an'ilay information any toerana de manao investigation hoe zao ny situation aty a Nicaragua de sahirana ihany Ortega sy ny ministra ny sinsisika inary natao an'reto mpanao gazety vahiny reto de reny zany ny lasa lanceur d'alerte reny zany mampafantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de manomboka mahazo aina le diaspora le Nicaraguana am'izao fotoana izao miresaka an'le situation ary manao organisation lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de voatery Ortega hamototra gadra politika voatery Ortega hiemitra ao anatin'ilay machination ngezabe ara-pifidianana ketrehana atao io voatery Ortega hiantso satria zay le pression mandeha am'izao fotoana zao fionandehibe ahafahana mikaroka vahaolona zay le condition apetraky ny sehatra iraisam-pirenena kely ary ny États-Unis no sarotiny indrindra am'izay miaraka am'ireto volony Europeana ireto hoarahantsika zay endriko zay vaovao zay hoe ahoana ny tena hofizozotrany ary ahoana ny sary hivoahan'ny Ortega izy moa no zay ny tena manahirana ao anatin'ity fitantanana fireneny ty satria na de 5 taona ary teraka tamin'ny 1946 11 novembre tsy hoe la de akalaza ny anniversaire ny José Daniel Ortega 11 novembre 1946 5 taona izy am'izao fotoana zao de mieritreritra ihany hoe mbola azo atao no maka an'izay fahefana zay na de efa eo ary le olana zay sedrainy na de eo ary le resaka népotisme sy le resaka tena hoe raha-mpianakaviana hitondrana ny firenena de mbola mifonsa ao anatin'izay izy ka hitantsika eo ny fivoarany fa itsika zany te hiteny fotsiny hoe ratsiratsy fefara ihany raha mbola manohy nga Ortega ary zany pratika politika zany zany metoda zany riny de efa nampiasain'ireo rehetrarehetra teo zany niezaka an'io mafy be daholo na Hitler io na Idi Amin Dada io na izy ty Jean Bedel Bokassa ty niverina tany ihany nefa raha ny tany Centrafrika rehefa avy eo de nitsaraina izy le farany teo talohan'ny Idriss Déby Hissène Habré zay nidongo fahefana rehetra ka nieritreritra fa anazy ny fahefana sy ny vola anazy ny appareil rehetrarehetra any fanjakana na ny miaramila Ferdinand Marcos ino aloha de tena nazo aniny Philippines efa misy mitovitovy aniny ihany koa le anankiray izy ty Pinochet tany Chili anankiray koa misy tato Algérie fa iny tsy de tena dictature be fa izy efa antitra tsy tafahetsika anay problema ny fefa maty moa izy Bouteflika Abdelaziz Bouteflika teo 20 taona mahery teo izy maty ty tsika tenenina am'izany hoe ty fahefany ty nga raha tokony hoy izany ty mandalo de miasa de manao zavatra de rehefa mahatsiary tena fotsiny hoe tsy mety le izy de avela le fahefana de mivadika manao zavatra hafa satria misy olona be da be nomanina hitondra fanjakana raha Madagasikara zao ndresantsika de ohatran'izany ary misy olona vonona hanao zavatra fa ity tsy mieritreritra ianao hoe safangahy ny pratika anao rery ny pratika vaovao teto ambony tany efa nanao an'io daholo tompoko ny rehetra
na mpiasa mpitandro filamina na anao fisamborana zay ny teny na anao nanambomboatra lalàna am'izay olona tsy mitovy hevitra aminy izany tsy nanao an'izany fa taizany nefa rano tahotra ihany aloha zay tandrema ihany fa izy ty rehefa tonga anatin'ny fahatongavan-tsainy rehetra ary rehefa miara-mihetsika ohatran'izao tanana ataoko zao de maka am'le point eo ampovoany fa tsy misavorita koatra zao fa maka an'le point eo ampovoany eo de ho sahirana ihany zay mieritreritra fa tompo-pahefana zay mieritreritra fa tompony vola zay mieritreritra fa tompony mpitandro filaminana ka afaka mampiasa an'izany a ary zay mieritreritra fa tompony lalàna na tompony fitsarana ka afaka mampiasa an'izany am'izay tiany anaovana azy de mangala droite kely de n'izao molomolo alamihitsy kelikely fotsiny na fomba fiteny na fomba fandeha fa efa betsaka raha niontsika rina rabe mananjara efa betsaka le ao andapa efa betsaka le miaradia ty ambadika nefa tofoka vo nyteny teo deputé Rabekijana hoe misy an'le solombavam-boaka any miresaka aminay hoe manahirana izy tiranga fa efa mahentsika marobe a efa tonga saina ary efa te hetsika fa zao miandro fotoana ny zavatra rehetra fa io rehefa tonga am'le fiteny zay hoe poka ny sarim-bilany de ny sarim-bilany mipoka iny rino na ho asianao ino na reo ambonin'ny sarim-bilany hoe asianao vy mamay eo de mafy be sy ny sisa fa rehefa mafy le zavatra mangotragotraka ao anatin'le sarim-bilany ka te hideborde io de miainga foana iny sarim-bilany iny ary tsisy mahatohatra an'izay rina rabe mananjara eny ary fanira zafy manantany zany moa tsy maintsy tenenina satria tena hoe mahalaseriseritra ny zavatra miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tantara-pirenena efa mifandimby na hitana zavatra maro be raha tsy resaka zay trany amin'ny 72 nandeha taty amin'ny 91 tonga taty amin'ny 2002 nandeha 2009 zao tsika 2021 de ny mahagaga zany a dia misy sasatsasany tena tsy mba hoe mandray lesona tamin'ireny a toe-javatra anseho reny raha tsy ny eto Madagasikara fotsiny no resantsika de ny any ivelany ihany ko mba mpanaraka ny zavatra misy any ivelantsika mila andraisana lesona daholo a ny trangan-javatra tahaka ny tantaray ny faniry teo zany fa mahagaga eto amintsika de ohatrany mandeha fotsiny zany ny tany aloha tany fa tsy misy hoe mba fandraisana lesona aty aoriana fa satria inona ny zavatra miseho amaranantsika azy dia eo amin'ny resaka hoe tena tsy fahaiza mitantana no mahatonga ny ty firenena malagasy ty zany a ho sahirana am'izao fotoana izao raha nisy fitondrana ny fanesy teo nisy fitondrana ny fandimbindimby teo dia nandeha nitsikera tamin'ireo le fitondrana ny fandimby zany a tsy mety zao tsy mety zao tsy mety zao ka rehefa hitanao raha hoe tsy nety de maninona no ataonao zay mety zay lazainao fa mety no atao fa raha ny zavatra mitranga le tsy mety ny lazaina nataony ny mpitondra teo aloha dia mbola vao mainka tsy mety amin'izao iainantsika izao zany eo amin'ny resaka fitantanana ohatra fotsiny hoe orinasa zany no tiatsika tenenina io zao ny hermady io sahirana io ny jirama io sahirana fa ngaza ihany io koa zao secrenina io secrenina société d'étude de construction et de réparation navale zay lazaina hoe patrimoine zany secrenina zany ene re olona patrimoine zany satria vao tonga ny révolution socialiste nitarihan'ny amiraly Dideratsiraka teto Madagasikara anniversaire-ny androany dia tam'za 1975 zany no lasa secrenina zany satria ny frantsay moa zany no atao foana talohan'ny tany talohan'ny taona 5 sivinjato sy arivo ny frantsay ny tao de lasa mivadika an'io secrenina io taty amin'ny 5 sivinjato sy arivo hitatsika am'izany fa efa naharitra zany secrenina zany am'izao fotoana zao misedra fahasairanana ny secrenina zay hitadiavana foana zany inona ny vahaolana momba azy io roka tsy ho adintsika fa tamin'ny tsy mbola nisy covid-19 teto ambonin'ny tany tambola tsisy covid teto Madagasikara
de efa ny sedra olana izany sekrenina izany. Ny tena mahamaika aloha zany zao de hoe misy olona tsy mandray karama, misy tokantrano sahirana satria raha vao mitentsika hoe sekrenina de aindehibe anantsiranana io satria tokantrano maro no iankinina ny hoe sekrenina ny fiainana zany ka raha ohatra hoe misy tsy fetezana eo amin'ny sekreninao dia tonga de tokantrano marobe ao antseranana no kofona miaraka amin'izay ka mahatonga ny mpandinika hiteny hoe raha vo mievina indray-pandeha fotsiny ao amin'ny sekrenina dia voan'ny sery daholy na voan'ny gripa daholy ny ao antsiranana. Ny tiano tenena amin'izany de hoe manana ny lanjany lehibe ilay sekrenina na inona resantsika na inona resantsika mampidi-bola zany izy io, orinasa lehibe izy io, de ny fidiram-bola faharoa moa zany ho an'ny antsiranana de ny fizahan-tany zao efa atao hoe kofona ihany koa noho ny ity resaka covid ity zany aza oviana zao nisy andreny pakebo reny nandalo tao antsirana fana ohatra ny efa elaela ihany aloha fa dia io sekrenina io zany amin'ny mahapatrimoine azy dia sahirana amin'izao fotoana zao resaka fitantanana daholo izany rehetrarehetra zany na inona fanazavana ho atao eto de resam-pitantanana zay. Ny tena maika aloha zany zao de hoe misy olona izay tsy mandray karama ao amin'io sekrenina io zany zao aloha mila jerena akaiky mpitondra moa zany efa ny teny hoe tena jerena akaiky mihitsy aloha am'le mahaolona de hitantsika eo ny momban'ny izay zany. Ny tiano tenenina de hoe sationan-javatra isehony ny tsy fetezana eo amin'ny fitantanan-draharaha ny miseho ao amin'ny sekrenina ny miseho tao amin'ny jirama sy ny orinasa izay efa fantatsika eto Madagasikara izany ka rehefa mitranga izany toe-javatra zany araka ny tenenina tetomalo hoe any amin'ny tokantrano no hiatrekany voalohany de sahirana le tokantrano rehefa zahirana izy dia lasa memahantra ary rehefa memahantra izy dia manao ny tsy tokony atao sanatrim-bava ilay ao anatin'ilay tokantrano. Raha izany sekrenina zany ihany koa no resantsika ohatra hoe somary miverina kely tsika tany amin'ny taona 7 tany de fa nila vonjy tamin'ny vondrona eropeanina ny tao amin'ny sekrenina tao. Ny ambasador ny vondrona eropeanina tamin'izany dia ny son excellence Antonio Sanchez Benedito. De fa nisy ny resaka natao de tena mila volatra any amin'ny 20 tapitrisa euro tamin'ny Union Européenne tamin'izany tamin'ny 2017 tany hoe entina anaingana indray zany an'ity sekrenina ity de ohatrany hoe fanirina aloha zany zay tamin'ny niteneny ny mpitondra tamin'izany fotoana zany hoe anavotana ny sekrenina fa nazava ny teny ny ambassador européenne Union Européenne tamin'izany son excellence Antonio Sanchez Benedito hoe eno zay osy fa io raha mandeha zany toe-javatra zany de tsy maintsy misy ny antsoina hoe contre partie de teo moa zany le izy de nandeha any ny fotoana nandeha ny fiainam-pirenena de aty amin'ny taona 124 sika de mbola mipetraka izay olana eo amin'ny sekrenina izay. Inona ny tena fidiram-bola nyity sekrenina ity? Ny fidiram-bola moa zany araka ny anarany hoe manao réparation ihany koa izy dia manao an'ireny carnage reny zany izy eo amin'ny 200 millions d'ariary eo no manao an'izany, fidiram-bola tena matanjaka zany ary manamboatra ihany koa nireny le sambo-panjono misy fahasimbany reny zany dia tsy hoe sambo hoe eto Madagasikara ihany fa ny sambo vahiny ihany koa zany dia amboarina ao rehefa misy ny fahasimbana de misy an'ireny atao hoe navira tonnier reny zany, fantatry ny any antseranana zany sy fantatry ny mahay momba ny tontolo an-dranomasina sy ny tontolon'ny sambo. De akoatr'izay ihany koa sekrenina io manana an'le hoe CFTPS centre de formation technique et professionnelle zany reny zany hoe fidiram-bola ahafahan'ilay orinasa sekrenina niodina hatramin'izay zany. Fa amin'izao fotoana zao rehefa tonga ihany koa moa ty krizina corona sy ny namany ity de vao maika ny mafy ilay olana ka inona ny tiano tenenina amin'izay? Toe-javatra tahaka an'izany no ahitana ny fahaizan'ny mpitondra satria raha mamelona tokantrano maro ny orinasa
zay manana maizy azy toy ny sekrenina dia zany aloha ny tokony hiazakazahana aingana mihitsy tadiavana tena amironana ny tsy misy mihitsy hoe entina anavotana azy satria misy ain'olombelona ao anatiny eo zany satria rehefa tsisy le asa dia sahirana ilay atokantrano zay zany aloha le izy de avy eo zany ianao mijery lay hoe inona ny tetikady na hoe teti-panorona zay lazantsika azy hoe maharitra entina anarenana n'lay orinasa takantony sekrenina itony fa nytoejavatra takan'izao aloha rehefa jeren'ny olona de tonga de mahita mazava hoe misy resaka fitantanana tsy mipetraka araka ny tokony izy ao ala izy rehefa misy aretina tokony tonga de tsabona fa rehefa ohatra hoe miraikiraika mitamatama ozy amin'ny président Marc Ravalomanana an'izay raha vao mitamatama dia le fotoana tsy miandry fa le fotoana ny mandeha foana de mitombo ilay olana ao anatin'ny izany raha resaka antseranana ao de tsotra ihany ny sekrenina nisan'ny mamelona an'io tanàna nantseranan'io sy ny fizahantany ihany ko am'izao fotoana zao na ny fizahantany na ny sekrenina tafiditra ao anaty fahasiarana de izy ary no andrasana hoe anavitra an'izany rehetrarehetra zany iza no andrasana anavitra an'izany ny mpanohatra de efa nyteny ny président ny Andriamato Marc Ravalomanana zay manana vahaolana fa ny eo amin'ny fitondrana aloha zareo ny eo de ianareo eo amin'ny mpitondra fanjakana no mila mijery ny vahaolana ao anatin'izany vio tsy tenenina fotsiny hoe zao fa le olona de mila zavatra mivaingana am'izao fotoana zao fa tsy fampanantenana intsony amin'ny heritaona de atao am'izao de atao fa zao aloha zao de zao satria rehefa zao izy mila mihinana zao izy mila vola ahoana ny volany zao izy mila an'izay fa raha ampiandrasana lava de efa raharaha ny vokany zay no netsika namarana ny fandarana tamin'ity indray mitondra ty namana faniry mbola misy ambara kely fanamafisana ny resaka redynamisation sy izay afaka ambara momba zay andao ary de fa miomana zany ny mpanohana président Marc Ravalomanana any la France any Renarabe Mananjana ary any Orléans la Motte Bevron no anaovana azy andeha eo ny sport rehefa avy eo alohan'ny tena ikatonany rideau atsika amin'ny rahalahy eto zany fa boriboritany efa efatra moa fandraisantsika teo zany de averintsika ho an'ny rapitso sabotsy amin'ny lahady zany dia efa samy miomana an'izay Ouest Mananjary sy atia Kastomaroa sy atia Pefilo Ambodirano moa zany atsy amin'ny centre social no anaovana azy de anosipatrana azy izay atsinanana fa ho averintsika ihany zay moa rapito zany amin'ny faran'ny herinandro ho ananosipatrana de ao madame Saondra ny anatanterahana azy amin'ny sabotsy zao après midi fa ho an'ny Ouest Mananjary sy Kastomo zany dia espace fanovozatso moa zay sa ohatrohatran'izay le izy efa fantatsika amin'ny fokotany troisième no anatanterahana izany ny any Andramasina de andrasantsika zany vaovao zay lasan'ny BP zany na politika zany manatanteraka amin'izay fiaonana am'ireo tompon'andraikitry ny team any toerana izay maromaro ny vaovao azo resahana mikasika ity any amin'ny faritra rehetra any ny Dego any Mahajanga any de efa manitra be tsara ny redynamisation ny fiaonana zany sy ny fanomanana maro samihafa rina am'izay ny tena tokony resahantsika teo le ty resaka jirama ty anatin'ity vola midangana be mandehandeha ny antota-taratasy eo anatin'ilay prime de performance tamin'ny voalohany de prime exceptionnel tsy haintsony le izy fa hoe prime zany de misy le lavola be mihitsy aho hoe ianona ho ny taonazo an'izao raha ny voasoratra hoe 180 millions d'ariary 140 millions d'ariary 104 millions d'ariary hatrany amin'ny 50 millions d'ariary 30 millions d'ariary misy mahazo latsakan'izay 10 millions d'ariary hatrany amin'ny 5 millions d'ariary prime zany rehefa miala li erisakely eo akaiky eo de milatsadatsaka le izy ka noresantsika tony amin'ny fotoana zay afahantsika miresaka azy satria tsika mbola mandamina izy moa zany ny amin'ny fomba hoe ahoana zao adevitra zao manoloana ny mbola fahampitehany jirama sy ny olana zay sedrainy jirama am'izao fotoana zao ahoana tony vola be mio papana mandehandeha tony misy prime tokoa ve ao de tokony ohatran'izao vola zao ohatra ny lela vola be ohatran'izao ve tompon'andraikitra iray no mikirakira tsy latsaky ny 1 milliard latsaka Renarabe Mananjara ara performance nefa le jirama mbola mitotona ny tany
nefa etsy andan'izay misy mpiasa mipehate rina rabe mananjara tsy nahazo karama, misy heure supplémentaire na mpampianatra tsy azo, ny miframma tsy azo, ny miparamety tsy azo, ny secrena tsy azo, iza tsy azo knapy maty sahirana daholo ny rehetra, nefa ato misy prime mandehabe. Maro ny zavatra tiatsika resahana amin'io fa avelantsika eo aloha ny amin'io rena ho resantsika ty resaka fond routier ty koa mba ho resantsika ty rehefa tonga ny fotoana satria lay vola be efa jato tapitrisa lavitrisa angamby izay a mbola hitondrantsika lafim-panadiadiana izy ty satria natsahatra koa mankony le asa rehetrarehetra manodidina ny fond routier zany. De akoatran'izay amin'ny hoe tsy mbola vita le lalana satria tokony misy lalana ao amboarina ny milalam-pirenena tsy mandeha izy amin'izao fotoana zao ny fikojakojana ny lalana etsy andaniny anefa reo entreprise rehetrarehetra rina rabe mananjara zay efa nanao an'le asa lalana teo aloha niaraka tamin'ny fanjakana dia mbola tsy paye ny vola amina miliaran'izy ireo dia ny olana ao anatin'izay mitaraina reo entrepreneur reo de misy nefa nigadra, misy nefa nodimandry, nisy nefa tapaka lalandra ary misy miakatra fitsarana voalaza fa manao section provision satria nametraka sek tany amin'ny fournisseur tany amin'ny akankeleri sy ny sisa tany nakan'ireny entany remelony fotoana, nisy nindrambola tany amin'ny banky miady any amin'ny banky amin'izao fotoana zao nefa eto misy vola be tsy hitanao makaiza zany miodina 800 milliards d'ariary ny subvention jirama 2020 mba azosika eritreretina ve firemina ny budget de l'état zany tamin'ny 2020 tena manahirana le situation eto Madagasikara tena tsy haintsony hoe tena sady mal gouverner mauvaise gouvernance le izy rina fa atsika moa tena dilirotsika foana reo resaky reo hatramin'ny hoe mila misy olona mijoro tonga sainy eto fa tsy hoe sanatry ny zany akory ka korzety ny vahoaka malagasy ka azo andrahoana de andrahoana rehefa tsy andrahoana de omena kisoso menan'ny bitro ny sisa tsy korzety mihitsy ny vahoaka malagasy fa aleo kosa ny vahoaka malagasy mba tena ahafantatra ny zava-misy ao anatin'ny firenena fa tsy mety ary tsy ara-drarina tsy ara-dalàna zao zavatra mitrango zao rina rabe mananjara. Eny ary zay no ny antsika nanakatona tanteraka ny Miara Manonja miainga teto amin'ny MBS ny Radio Mada tamin'ity indray mitoraka ity ambava homana ampo mieritreritra ary apetratsika foana ilay fahendrena malagasy manao hoe ny mamy atelomy ny mangidy dia avelao na aloavy fa dia ny mahasoatra netrany no katsahantsika mianakavy. Misy tononkira ny Henri Ratsimbazafy zay tena hoe malaza ny zavatra tiana ho tenenina etsika manakatona azy izao le andalana ao amin'ny faraparany ao milazany hoe fa tsy misy na iray aza avy amiko fa anao ireny no nindramiko. Zay le izy raha manana fahefana ianao zany dia nindramina iny. Mafonja be zay tononkira ny Henri Ratsimbazafy zay ary de betsaka ny choral no mihira zany iry zany fa tsy misy na iray aza avy amiko izy fa anao ireny no nindramiko. Teny ampahendreny zany, teny mafonja izany ho saintsainy zay afaka misaina dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika mianakavy indray samy hotain'Andriamanitra. Veloma tompoko. À tous les pro-Ravalmanon. Nous lançons un appel à tous les sympathisants du président Marc Ravalman en France pour le grand rassemblement pro-Ravalmanon. Le samedi 6 novembre 2021 à 14h au 21 rue de Beauce, 41 600, la Motte-Beuvron en Orléans. Ensemble, nous vaincrons. Féréné, ici Canouéry.